Gastitan Taragas. Misy tokovy Lanto sy Julia Riliva miaraka amin'ny Régis sy Arliva no amelona tovirazana mamonjy no mikajy ny sehatra teknika Anjarliva no nanantotosa. Voarovolana monja no nahavitako ny asa miaramila. Tafika frantsay no nisy ahy tamin'izany. Mbola tsy nananasa kanefa mba manana tahiry kely ihany mandra-pahitako azy velomako. Nalehan'ny saiko voalohany nefa dia nianatra katekomena aloha tao amin'ny fiangonana protestanta anankiray ao Fianaratsoriny Vohatra. Teo no fakahitana isy rabako Arsoa Anja Malala. Zazavavy tsy tena fotsy nefa tsy zarazara fiodirana fa mazavazava kokoa. Lava volo ary somary ranjanona raha teo satria mba mahatratra 2 metatra sy 12 eo izy. Tsy dia tia miresaka be loatra noho ny mahasarok'enatra azy anga, ary na amin'ny aza dia tsy fantatra loatra hoe faly satria tsika vola tsy nanan'izay no aseho any matetika. Kanefa dia tena manendrika azy ery. Izy koa moa somary lavalava tarehy izay ka miova tsy orony misy rony, indrindra mizato fijoro mahitsy sy valam-pangaraka. Manam-pahaizana izy saingy hatreo amin'ny baka ny fantatro, izany hoe mitovy izay amin'io diplôma io. Zazavavy malemy paika, mbola tsy manana asa ihany koa, fa indray sabotsy rehefa avy nirava avy ao amin'ny famerenan-kira korala izay tokony ho tamin'ny 5:00 mbola mazava tsara ny andro satria fotoam-pahavaratra moa ao anatin'ny andro mafana. Masy ahoana izay ry Anja Malala? Ataovy hoe anja fotsiny fa zasiana Malala fa lava loatra. Ka fanampina anaranao feno ange io e? Eny, fantatro izany fa ohatrany lava loatra ka sahala amin'ny anao hoe Masy. Mahafinaritra ange ny mihaino azy e? Hay ve? Raha izay no mahafatifaty anao dia hiezaka re ampime anao bebe kokoa e, indrindra moa no ireo fitsikinao isan'andro ireo. Sady ny olona tia koa ange ela velona mba miresaka koa ange tia Masy. Engany mba ho izany tokoa fa zao ahy e. Menanao a? Tsara be le hira ny anarantsika teo iny sady ny fitendrinao azy koa no tena mampiaingo azy. Zany a? Fa anisy ny hira iny? Anaizy président. Zany hoe nitonony azy fa ny feoany ahy e. Fa mba tianao anga? Tena ohatrany miakatra any an-danitra mihitsy ny fanahiko mihaino azy ary ianao zany mahay zava-maneno betsaka no sady mpamorona. Tsy dia hoe manao anao loatra aloha fa 3 na 4 ihany e. Taka ny piano, gitara, saxophone, valisy ny sisa re. Ndray? Tena hitoeran'ny talenta ianao zany ko. Raha ny manina aloha ry Anja dia talentany Menakavy io a. Za ny anabaviko ray izany sady mpanao lamaody no mahay mandeha amin'ireny fety na soirée dansante reny. Ny zandriko faralahy moa mitendry ny orga ao am-piangonana sy mpitarika korala any Antananarivo any. Zany io? Ny rainay mpanoratra tantara sy ny sisa re. Sambatrynareo ry Masy. Raha mba izanga mba niara-nipetraka tahanareo dia tena sambatra sy falifaly isan'andro. Re? Fa nahoana? Tena tiako mihitsy ny mozika saingy tsy mba manan-talenta amin'io e. Izay koa moa tsy dia manao ahoana loatra ny fiainana fa eo ihany ka zara aza mba tonga amin'izao toerana izao. Dia zany ve ry Anja no nataonao mampalahelo anao e? Tsy efa tokony hisaorana an'Andriamanitra lehibe ve fa zara ary nahazo baccalauréat? Izay aloha e. Tsy mampaninona rehefa ao fampianariko zava-maneno amin'ireo haiko ianao e. Ndray, misaotra anao indrindra ry Masy. Mety mba mahalavalava ny fiainako izany e. Fa ahoana aloha ny tenenanao an'izany ry Anja? Ny avoky ny apitso ange ry Masy no tsy mbola fantatry. Zay aloha e. Anio ianao mifaly, raha pitso mety ory. Anio salama, raha pitso marary. Mivadibadika ny fiainana e. Tena misy zavatra fen'ny Anja fa tena tsy tianao lazaina.
Maninona anga? Ary maninona masony tsy miteny? Oay, azafady. Tsy izany fa mieritreritra an'ilay teninao teo aho. Raha araka ny fisainako dia misy dikany lehibe ny filazanao iny. Ka inona moa no heveriny maso lazaiko eo e? Mandainga ianao fa manan-javatra manahirana ny sainao ianao fa afeninao ahy. Oka aloha izany no hany fa soloantsika resaka hafa e. Eny e, lazao ary fa vonina lalandava ny hainanao aho. Zao ary maika hody ve zao masy? Inona ary zao no mamaika hany? Tsy vady tsy inona ngenonao fa dia tokantranon-dahy. Andao ary tsika hitety magazay aloha e. Antsitrapo tokoa ny rahako aminao saingy inona aloha no atao any? Hijerijery ravin-damba sy hijerijery kiraro ahy e. Zany hoa? Fa ataonao inona amin'izao fotoana izao zany? Sa misy mariazy ale? Tsy misy ninina alefa zao e. Anaovako amin'ny andraisana amin'ny Pasika. Ka tsy aloha loatra ve zany ry anja? Ka zao tsy inona no mba manam-bolako. Tsy fantatra zay fandehan'ny vola rehefa avy eo. So koa misy fahasahiranana tampokako. Ay moa ianao efa tamin'ny taona lasa no nanompokako. Ie. Ilozanao aho zany. Mahareta ary masy aho. Tafaraka ao amin'ny koralina foana angehtsika e. Mivavaka ho anao haritra hatramin'ny farany. Misaotra anao ary anja. Za koa toraka izany voalazanao teo izany. Izay moa vao niditrako. Tsy maninona izany fa manana finoana e. Ary andao aloha ato amin'ity magazay lehibe anankiray ity. Andao ary. Sady kofehy manara-panjaitra fotsiny aty. Tsy maninona rehefa andao e. Hitanao itsy? Itsy zao misy satin cachemire. Ahoana no mba hevitra? Ity ohatra ny misy sary sifotra ity ve? Ie. Fanao amin'izany fotoana izany io. Tsara ihany aloha le izy fa ry afovoan'ny manga sy mena ry koa ohatra misy tsara tarehy sady mba matevitevina kokoa. Eny tokoa. Saingy lafo be le iziko. Zany ve? Io indray no satin duchesse. Tsara tarehy io fa tsy takatry ny volako e. Aleo ihany ty anankiray hitantsika voalohany ity ka. Ka ianao ihany angemy manontany ahy dia io no hitako tsara indrindra e. Lamba fanaovana akanjo mariazy nge io e. Ka maninona nefa? Efa vidy ihany sady tsy aleo ve ny tsara ny vidiana e? Ka tsy takatry ny volako ange aky oro masy. Sady tsy mbola anao mariazy akory koa nge za e. Zay aloha e. Aza malahelo ary ianao rehefa ao ampiko ny volanao e. Io vidiana ary raha izay mahakanjo mariazy azy no mampanahanao tsy efa taratry ny fahasambaranao avy ve zany e? Tena fony masy tokoa ve izany vola be izany e? Eny re ry anja. Andro lehibe iray eo amin'ny fiainanao nge io e. Misaotra anao be lehibe tokoa ary masy a. Andriamanitra ne hitanao ary hanome havoroen'ny laninao amiko. Tsy misy isaoranao ahy zany rehefa tanterasa matsara ny voady masina nataonao tamin'Andriamanitra. Dia misaotra indrindra tompoko. Ary itsy aloha roako kely. Dia mbola mamerina ny fisaorana anao ary masy a. Ny tompony ombanao ny naiza no misy anao. Misaotra indrindra ry anja. Tsara ny mamenge noho ny mandray e. Zay aloha e. Mandehanaka mba manaova toy izany koa. Ary dia ro vita alohan'ny aina re. Misaotra rery masy a. Tsy hitako tsony izay ho lazainy e. Fantatrao fa tsy mba be resaka. Ay efa minenina sasany. Eny tokoa. Efa mimaizina ny andro. Aterory amin'ny sapanany iray fotsiny dia mody ianao ka. Aleo mihitsy ateriko eo am-baravaranao ianao ka. Raha ohatra tsy manahirana ny ray aman-drenao ny fahitany ahy. Vao maika aza mahafaly azoko. Ary asehoko aminy koa nge ianao e. Sa matahotra? Ka tsy mahamenatra ve zany e? Manahoana masy? Manahoana anja? Fangamo mbola tsy mifankahitsika e? Ianao ange tonga dia any amin'ny orike. Zany ve? Zay eny amin'ny koralina. Anja. Fanga adinonao fa efa nifankahita ange sika tao am-pianarana katekomena iny e? Ay moa. Mbola tanora kely io ianao dia efa be fanadinoana sahady moa. Indray azafady rery masy fa tena mandehibe mihitsy ny saiko izany a. Ka io angely nambarako anao maleriva hoe mananjava manahirana ny sainao ianao nefa afeninao amiko e.
Kina moromaso ny zavatra tokony hafeniko aminao asa ny fijerinao azy ao ve dia misy zavatra tsy mety? Aiza moa rery anjo nafatarako an'izay zavatra mety na tsy mety ao aminao raha tsy ianao mihitsy ny mamoaka ny marina. Fahitana ivelany fotsiny ange ny tsarako an'izany fa tsy ny fahamarinana no tsy haiko aza be ahy ianao fa tsy maninona asa moko fitiavana anie no tenenako an'izany ry anjy misaotra anao fa olon'Andriamanitra tokoa ianao, manana fitiavana anao sy ny namana tsy misy fepetra, ary efa niporifonao tamiko izany maleriva. Ny zavatra lehibe isan'ny tiako ary tadiaviko amin'ny namana dia ny fifalifaliana lalandava. Izay aloha. Tsy manao izay manafitohana ny hafa, mifanaja, mifanohana na amikafaliana na ampahoriana. Izany rehetrarehetra izany nefa dia ankinina amin'Andriamanitra avokoa. Marina izany ry anja. Ianao izao no namako lehilahy voalohany indrindra hitako maneho ny tena fitiavana namany. Izany ve? Ary natonga nanjaronay ny resaka mihitsy aza. Ka amaranako ny teniko Romasy dia izao raha tena tia ahy ianao dia ataovy izay falifaletsika foana, ary aza asiana toetra malahelohelo fa izany ny fahavalon'ny fiainako. Raha sanatria aza ka hoe misy izany dia aokantsika ezaka andresy an'izany. Fa hoanao ary anja? Marary foa angaha ianao? Ena Romasy, tsy zakako mihitsy mantsy izany fahatezerana izany, indrindra ny alahelo. Ndray mifona Andriamanitra fanandainga, mamela ny heloko Jesosy io. Tsy tiako mantsy ny ahafantaran'ireo namako fa voan'ny kansera mba tsy hataka tahana izy ireo amiko, fa ny mba halavalava ny fiainako no anaovako an'izany. Ary toa lasa saina be anie ianao izany Ianja verena eto akaikoko. Za ange tianao foana na misy azy zany tsy mandao anao azafady fa tena lasa lavitra be mihitsy ny saiko Romasy ary aza manao an'izay akarary anao amin'izany rehefa efa manana namana tsy saraka aminao ianao misaotra indrindra Romasy fa avadika aloha ny resaka fa zao efa niteny tamin'ny dada sy neny omaly fa isakafo any aminay ianao anio. Eto amin'ny sampana nisarahana angesika zao eny ka tsy aloha ve ody aloha fa so manahirana anareo ka aiza kosa ka ny ako ange efa masaka ny loka fa ny vary sisa andrahoako ka tsy efa nilaza taminao ve teo fa raha tia ahy ianao dia ataovy izay mba hifalifaliako lalandava fa so dia sanatria rehefa any amin'ny vary tsy mifody vao hitady ahy ianao. Aza miteny an'izany ianao ry anja angaha fantatrao akory na izany mety hiaran'izany alohanao ka Andriamanitra ihany ireny mandahatra ny fiainantsika ka ody izany ianao eny fantatra anao fa malahelo nefa mba hivera aloha ny fahasairana ny ray aman-dreninao hikoropaka amin'ny fahatongavako tampoka efa vita lamina re izany voalazako taminao teo koa angefa efatra amin'ny omaly izy no nomana amin'izany inona re no ataoko eny ary re andosika fa soatoandro ny andro ry zareo koa izay efa miandry tsy mentsara velatsy ve Masy sanatria ry anja raisiko fifaliana lehibe ho ary voninahitra ho azy any fanasanao izany ka misaotra betsaka ary so mantsy endrika alahelo afotsiny ianaoko tsy manan-kevitra n'izany mihitsy ary ry anja andao ary andao Gastitan Taragas. Ray volana taorian'izay volana mars 2027 nisy fanadinana contrôleur de contribution directe maika izay nampanaoviny fanjakana fa bero ny sotro ronono 3 andro no nanaovana an'izany ny fahatelon'ny andro moa dia ny maraina ihany namarana anazy fa nitolakandro tsy nisy tsony somany andro ve tonga nakaty ihany Masy tsy natoratondra ny eritreritra n'ilay fanadinana dia aleoko mandeha aloha so misy fahatarana ny fahatongavako ka manjary mampiandry anao ela indrindra moa eo amin'ilay fotoanantsika ko izany sady tsy mbola nisy asa atao koa dia makanao aty an-trano nafinaritra misaotra anao ano izany fitiavana lehibe izany ka efa vita homana ary ve zato ianao mbola misy kely fa andraso aloha ho ato an-trano fa iza ve dia hoety ambaravarana fotsiny sady mba miresaka amin'ny dada sy neny eo mandrosoa aty
dia niditra satria efa mahalala tsara moa ireto olon-dehibe ary zareo kosa rika ny mandray atony zanaka mihitsy ka dia tsy mihafahafa ntsony aho. Dia misaotra be dia be anao tokoa anaka fa tena nisy fiovana mihitsy ne Anja hatramin'izay fotoana mifankahalalànareo zay. Inona moa ny sorana? Ka izy iny matsy malomaloka endrika izay ary tsy dia mba be teny loatra na le namany samy zazavavy reny ary tsy mahita resaka firy aminy. Asa nefa fenao zao no torajanahary mba nahitany fifalifaliana kelika ohatrany ary tena afaka mitana mba mifampiady hevitra mihitsy fanakalo hevitra mihitsy izy. Inona moa tompoko ny soranareo isan'ireo aty tokony hosahaniko eo amin'ny mpiarabelona anie zany ka isorako tokoa Andriamanitra raha mba nanome fahendrena anao an'izany. Marina aloha fa enjakenjana ihany izay miaramila tony na eo amin'ny fiteny zany na eo amin'ny fihetsika ary somary atahoran'ny olona mihitsy aza indraindray indrindra moa fa zazavavy kanefa na izaza mba gaga ihany koa fa dia nahay nanovan'izany toetra izany teo anatrehany. Ka azo atao mahagaga zany fa hain'Andriamanitra any ny zavatra rehetra ary izy koa no mandrindra ny fiainantsika. Zay aloha ity ary aloha anaka misy nono kely sotrotrony eo mandra-piakanjony Anja. Voaingaikaingana to matsy izay ny sakafoko. Ny andry ny kalakely anao fanadinany. Na reo koa dia tena sahirana amin'izany ka vetivety fotsiny ange dia mandeha. Tsy misy manahirana. Andre anaka fa tsy misy manahirana anay zany rano fotsiny io. Ary manaroatra kely ary masy ahoana izay ry neny Rasoa? Ianao moa efa zanaka atao trano ka tsy atao tompo-trano miontsony ka zao aza manao programa hafa ianao fa miaraka entika mianakavy amin'ny fandraisana ny Anja zany amin'ny avril. Eo koa no afantaranao ny ray-tapo aminy sy ny fianakaviana tsy mbola hitanao. Ena re tsy ho adinoko re io ry neny fa aza matahotra ianao dia misaotra anao anaka ary andeha hoaiza moa zatonareo zato raha ny aloha dia tsy dia manan-javatra vao manafiry fa nitsangatsangana kely na hijery sinema mba analana ny avizanana teo amin'ny fanadinany. Anja ny tsy fantatro izay programany. Ka dia mahita fafinaretana any ary anaka. Ory Anja efa vita ve izy zao efa vita rehefa efa ho avy azy zao efa miandry ane masy za efa tamiko azafady akery masy fa nampiandrelo za anga moa maninona fa ny fotoana no mefonge misy foana ny fotoana ary efa lany velo ny ronononao hitanao io kopy efa madiodio mbola misy ange io anaty kafeteria raha misotro ianao ary niny koa dia mijery azafady raha tsinona kosa ry Anjako maninona voaingana koa ange ny sakafo sady efa mba leo ny an'tony fony kely koa ange ahy masy ty koa masotra iotra marina ho azy zany aminao ivelan'izany hoaiza zao sika mana programa nga ianao antotsika mba hijerijereny an-tsena nanjoma eny tsena nge androany mino fa misy vakibalina eny zao ka hoe zany sika aloha ary ahoana ny kiraronao oka aloha iny ho aneriana kely any ka ory Anja inona indray ianao zany ange manao kototo maninona zava-dehibe no trehanao atsoatsoko amavainanao ohatran'izany maninona raha iny ary aloha nijereny ka lafo angely izy dia mbola miandro vola ery an-tsena mba misy zavatra moramora ihany ka tsy aleo aloha lobaka na akanjo iray anaovana andavanandro mba arao ihany aloha ny teny masy fa aza dia nihevitra ao ihany nampanjakaina re sady ireo zavatra lazain'ireo angeriny eny tsy mainky aminay mihitsy ka tsy ho ampy amin'ilay kiraro mihitsy ange ny vola ty amiko amin'ny herinandro ambony iny vao azo ka Anja tsy anaiky an'izany fa andeha aloha vidin'ny kiraronao dia mba milamindamo mansaina apiko indray re ny volanao raha kely ka efa betsaka ange izay laninao tamiko izay ry masy tsy maninona re zany mba menatra ihany any ny ampandohanao foana ny zavatra ilaiko aza mieritreritra an'izany aloha ianao zao fa izay havita tsara ny andraisana anao izahana eny ary izay sitrakao ndre ary mitomany angah ianao manohana ny foko fotsiny fitiavanao ry masy ay ve areoko izay ary fa sao kararenao Andriamanitra ane mahalosoanao anaka misotra ry neny ary andao amin'izay
mandehana tokoa ry Anja fa dia efa milalotra ery. Eny ary andao ary lasa ery neny a. Vita aloha iny ny sakramenta masina fa dia misaotra an'Andriamanitra. Ny any sisako. Anampy anao amin'ny vavaka ary masy a. Kendraika koa ny mba atao pasika tahaka ny anao ka. Zany amin'ny taona ho avy tahaka izao. Marita ary masy fa anampy anao Jesosy a. Sotra. Za koa tsy andao anao fa ho eo akaikinao mandrakariva. Dia mbola misaotra anao ary Anja. Ary avadika ny resaka fa tsy anatra zava-maneno amin'izay ve aloha ianao ty? Anao tokoa ka. Ay. Roviana nefa anao tomboka ary. Andao tombontsika raha pitso talata zany. Satria androany ange alatsinainy ny pasika. Ay. Inona moa zany tianao ianarana voalohany? Aleo angano ny orga aloha no ianarako voalohany mba ahafahako mitendry any am-piangonana. Ka tsy maintsy mianatra solfako ange ianao e. Fa hono? Ka tsy maintsy miaraka ireo raha teo tonga lafatra ny fahaizana zava-maneno. Ay ve ka tsy dia sarotra ve? Tsy misy mahafitsilahitra ny zoto rery Anja. Maharita fotsiny fahanana ny soa. Telo volana taoriana izany, volana aogositra 2027. Tena raiky piti tanterak'izay sy Anja. Natao hoe renitra fotsiny aza ny tsy mifankahita dia mifampitady. Nandehatra tsara ny fampianarana zava-maneno ka hafaliana moa ny azy. Andray, faly be mihitsy ary masy fa efa afaka mitendry any am-piangonana amin'ny andro lahady. Oka aloha ianao tsapaika amin'ity raray ato anaty tiony ity ka. Izao kosa isan'ireo sarotra mantsy izy ity rehefa tendrena. Zany ka apetrao eo amin'ny fasiana azy eo ary hoe mba handramako tendrena. Io ary dia arao tsara ny solfa. Eny re. Ary aloha somary adakadana aloha raha somary sarotra aminao. Fa rehefa zatra azonao itendrena arak'izay maizy azy. Ay. Tena sarotra tokoa izy zaniko. Misy mamonjivonjy be ery ka mila tsy ho araky ny ratsan-tanana. Ka ho zatra foana re ianao e. Ary rehefa zatra dia tsy mahatsara ny manao hira mitaredretra raha tsy hoe misy fahafatesana anga. Fa raha ny fijeriko anao aloha dia tena efa afaka mitendry isak'alahady ka. Marina ve? Raha misy 2 volana ano any ka mazoto tsara ianao dia efa afaka mifanandrina amiko. Tena faly be mihitsy ara izany ka. Zany nefa aiza kosa ny dia hoe afaka hifaninana aminao sahady mba hoe 2 na 3 taona any anga hoe. Najano ny zava-maneno ary nandinika izy dia noraisiko indany eto tratrako. Anja. Ahoana raha afako? Omeo ary molotro anankiroa reo. Masy tiako ianao ary ho tiaviko mandrakizay. Zany ve? Ka raha izany no irinao dia atolotra anao an-tsitrapo tokoa sombonaiko fa ny tenako aza dia mbola voky anjakanao tanteraka. Tsy oroka toy ny nataonao taloha intsony nefa toy ny mpivady mihitsy sika. Ekiko tanteraka re raha afako. Anja. Fa aiza ianao zao mbola manonofy? Tsy manonofy tsony ary masy fa mbola variana dia variana mandinika ny endriky ny fahasambarako. Ianao mantsy ry masy no olona voalohany indrindra nanokatra an'ireo molotro ireo ka nampiditra fiainam-baovao sy nanome hafaliana ao anatiko. Karizay efa tanteraka neny faniritsika e. Zany koa ve dia androtrahana ranomasy be ohatran'io e. Ranomasom-pifaliana ny ara havako. Mba fantatrao mantsy. Izay indrindra ngery malala ny anontaniako anao hatrin'ely e. Mba hizaranao ny alahelo ao anatinao amiko. Iarahantsika mamaly ny olana mba hanamaivana ny anao. Tsy maninona nge e. Fa ny hoe ela ny andrasana n'izay mba olona tia fotsiny ka tonga izao dia izay no malatsatra ny maso engane mba ho izany ihany ry Anja fa raha zavatra hafa no hiako vao maika nampirongatra ny ranomasony izany teniko izany ka nampitomany azy be mihitsy no sady ny ohaka teo atratrako.
Oka ho azay mifona aminao ara nakarary ny fonao ny tiniko. Zange tsy manameloko anao ary andao aloha tsika hitsangatsangana ka zay ny zava-maneno amin'ny manaraka indray. Ndao ary sady vidi-peratra ho anao aho marika ny tianantsika androany. Zany mandra-piavy n'ilay andro iritsika. Ndao ary izay ny sitraka ao raha afako. Dia tsy tomany intsony ianao Eny aza manahy ianao fa ezaka natanjatsaina. Raha ny fantatro hatramin'izao dia ity andro androany ity no nahasambatra azy indrindra natao azy ireo ranomasina rotsany. Afaka roa volana teo eo nivaly ilay fanadinana tamin'ny fanjakana Novambra 1970. Malala ahoana letsy afaka letsy tamin'ilay fanadinana saingy tonga dia any Mananjary no miasa. Eny tsy manina letsy zany fa tsara rehefa afaka zany misaotra n'Andriamanitra. Eno Tsofoka rano ila dia akaiky io afaka miakatra kely ala rehefa misy atao. Misaotra Tandrimo nefa so dia adino ny taratasy manome alalana manono katekomena any amin'ny pastera. Amin'izay ila mba afaka manohy any amin'ny fiangonana haingonany lahany. Tsy adinoko velively iny letsy sady izao en'olona tsara. Eny mieno Ezaka no tahiry fa raha sitrapon'Andriamanitra dia ny sabotsy alohan'ny pasika andraisana amin'ny taona ho avy no anaovana ny mariazitsika. Ndray zany ve? Zany ndraika misy takan'izany ndray ve letsy double fety masina zany ny antsika isalahy amin'io tena zany mihitsy. Hatreo ny fahasambarana kely ny koanay nandritra ny volana vitsivitsy dia ny farana lasana nandao any fiararatsoa misy ny malalako any fandimby ny andro sy ny volana. Tsy adino kokoa ny fiarabanan'ny rareo tratry ny taona any tsingerina ny taona ny fakahitanay fa ny volana marsa vao tonga ny patsa raitso mivava telegrama fa marary anja 20 marsa 1970 tao amin'ny hopitalina Tambo be Fianaratsoa. Teo ny ray aman-dreny ny anja sy ny fianakaviana vitsivitsy. Tokanao anaka mandrosoa ary. Manaona daholo nareo tompoko. Izay salama tsara anaka fa ka manaona aloha ihany zany. Io izy anaka. Io efa iva ihany ny feony mila tsy ho entsony. Efa roa andro izy zao no mirediredy ny antony anaranao foana. Zany dia sady mivavaka ka asa na nahoana fa dokotera azy efa milaza hoe meo izay hanina izay tiany izy. Tamin'izay no nanatonako ny anja ny antsoa tamin'ny tanana satria efa tsy heno lavitra tsony ny feoany. Raha ny marina aza dia efa manary aina izy nandohalika teo akaikiny hiaino izay ambarany. Tonga ianao raha afako. Ianao mamela ny eloko ry Malala. Ianja Nandagny taminao efa antaona ny novoan'ny kansera nefa tsy nolazaiko taminao zany. So ilozanao ka overy indray le mba fahasambarana kely anjarako notovoziko tamin'ny fitiavanao Andray efa saika hodidiana ihany nefa hozy ny dokotera hoe avelao amin'izao aharitrahitra kokoa ny fiainanao. Izao koa ho fahotana mpitsabo izy ny ahafaty anao haingana ary zany indrindra no mbola mba ny ainako nandritra n'iny taona lasa iny. Zany zavatra rehetra zany nefa nafeniko taminao ary reny nampirisihako anao mba malifaly isan'andro araka an'izay azonao atao reny. Isaorako tokoa Andriamanitra raha mbola afaka miandry anao ny aiko. Mahavita-soa matsara ny confirmationao. Ny
angaviako anao farany dia rehefa tonga ilay ora dia ampanaovy ihany akanjo mariaziko izay efa nomaninao ao am-bata. Oroy farany ary veloma somponaiko mahireza. Izay ny teny nianja farany dia lasy izy, fa za kosa mbola nekohaka ny tomany ary nidradradrara teo atratrany. Ianja malalako, nahoana reny dia nilozanao irery ny farana ve vao nendony ny fiainantsika e? Tsy rariny zao, tsy rariny e, tsy anambady tsonara izao ny fiainana, tsy rariny, tsy rariny oka re zay anako, ianja oka re zay e. Etsy tantanako ianao mitsangana, aza miteny zany ianao fa efa nomeny tsodrany ange, mbola tanora fa mahireza anaka, mangina ary atanjao ny saina fa ny vatany mangatsika no andaonao fa ny fanahy niaraka aminao mandrakariva eny mandra-piaviany izay ho anjaranao indray. Roa andro tao aoriana ny fandevenana dia nisy taratasy nomendra Matorasoa. Masy ahoana izay ry neny Rasoa? Andeha ianao zao anaka monjy ny asanao. Aza be eritreritra fa alamino ny saina sy ny fo amampanahy e. Zay mbola eto hiara-miriry aminao. Mandefasa taratasy fa za mangina fotsiny amin'izao Iny re neny Rasoa, misaotra anareo tokoa ny tenako amin'ny fampahirezana nataonareo Andriamanitra ny fiadanany ny hitay anareo ka ho lava andro iainana, mbola iriry aminay mianakavy. Dre, saika adiniko. Misy taratasy anaty valopy napetranao omenanao zany. Taratasy? Herinandro taloha nafatesana noratany azy iny. Ka araky ny hafatra napetrana zany dia raha tsy efa lasa izy dia aza mbola sokafana mihitsy io taratasy io. Efa tia tantsomo izy anaka ka dia indro omenanao ity ary anaka. Ary aleo angary neny raha tsika mamaky eto fa tsy ho tatoko mihitsy ny amaky an'ity rerika. Ka sao misy tsy mbaratelonareo e? Mino fa tsy dia misy tokony afenina ka. Fakio ary eny ary Masy ry vady malalako, alahelo ianao itomany ahatsiaro irery ary amirimberina ao an-tsaina ny anarako. Ny fiainantsika nandritra n'izay herintaona ny rahantsika izay. Ny fihevitra tsy fihevitrareo hoy Andriamanitra, koa mamelahy mifona sy mivalo aminao ary ananday ka nilaza taminao hoe salama tsy manana. Nanontany ahy nefa dia io foana no avaliko anao. Ny antony dia izao, tianao tanteraka ka mba ho fiadanansaiko sy mba ahalavalava kokoa ny fiainako dia ny fitiavanao no niriry anakaiky mandrakariva. Ka raha toa nefa nilaza ny tena marina taminao hoe voan'ny kansera tsy azo ivalozana dia mety efa nilozana ary izay andro izay no efa nandozako ny tany. Ka misaotra ary malalaka fa efa noraisinao vady teo anatrehan'Andriamanitra. Aza malahelo raha avako fa sambatra na izany iza nefa dia mety hiverina hanome fahasamarana ho anao ety an-tany, koa mahireza zorako ary manana finoana. Dia irizo tsara ity taratasy ity, hianja malala vadinao. Ny famadibadika teny ny andro sy ny volana ka lasa ny taona. Afaka fanadinana tamin'ny faninanana ho inspecteur de contribution directe indray noho ny fitahin'Andriamanitra.
fa 5 taona taoriana ny nafatesan'ny rabako ary Soianja Malala no namindrany fanjakana hiasa teto Antananarivo isolo-toerana ny tale andeha sotro ronono. Volana Oktobra 2700 alakamisy ny andro, tokony ho amin'ny 7 maraina ao amin'ny Boroko, talen'ny contribution directe. Mandrosoa, Manahoana ianao Andriamatoa Tale? Azafady to. Mirabanao ange ahy. Mirabanao am-panajana. Manahoana ianao Ramatoa? Ramatoa kely tompoko. Ary manino ianao Andriamatoa Tale tsy mahatena? Variana be dia variana be mihitsy a. Andray? So dia misy tsy metimety e. Fa lozinina rety Andriamanitro. Ye, mipetraha mihitsy aloha ianao fa nitomenjery eo ka? Sa akako dokotera? Iany avy aloha zao fotsiny fa tsy manina ka. Fa inona kay no mahataitra be anao ohatran'izao? Misy zavatra tsy metimety angaha ety amin'ny tenako. Ianja! Ary toa fantatrao sahady ny anarako nefa. Ianja! Tsy mbola nanonona an'izany taminao ange izaho e. Ianja nanaranao e. Ianja Malala. Oay! Andriamanitro, fa nanenina re ty olona ty e. So dia lasa dala vidividy teo. Marina raha tsy ohatran'ny misy vavoazana. Andriamatoa Tale, tena mahatsiaro tena tsara ve aloha ianao io sa ahoana e? Eny tompoko vavy. Ka tsy nianaranao ve aloha zany e? Ary tsy tadidinao ve Azafady re tompoko. Izay mihitsy no fanampinanarako. Tena zany mihitsy Zany mihitsy fa ny hoe mahatadidy ianao mbola vao zao mihitsy tsika vao niona. Efa niara-ny aina re isika e. Dia tena tsy tadidinao tokoa ve Miala tsiny indrindra Andriamatoa Tale fa tena anaovako marina amin'Andriamanitra. Marina ve? Zao ny voalohany ifankahitako aminao. Oay, za ve ny lasa dala sa ny matsoko mandroa e? Sa efa tsy eto an-tany tsony koa? Ka re Andriamatoa Tale aza lefa lavitra loatra ny sainao fa somba olona mitovy amiko no hitanao taloha tany. Ka petrako amin'izay ary ny teninao farany. Zay angamba ny resaka. Zay mihitsy ndre. Ka nefa ange dia tena mitovy, tsy misy valaka mihitsy na tare na mabika na ny fitsika na ny fietsika, indrindra ny fiteny. Zany ny volokoditra fotsiny angano lasa zarazara kely ianao sa izy fotsifotsy kokoa. Asa koa ny soratra raha mitovy. Eny ary ka afaka andray amin'izay ary ve ianao e? Mipetrapetrahanao aloha azafady fa dia navelako mitsangana fotsiny teo. Misaotra tompoko. Miala tsiny indrindra raha nanorosoranao ny tantarako teo. Fa tena nila nahalasa dala mihitsy. Tsisy tsiny ndre tompoko. Ary tena sarotra inona. Eny e, aleo petratsika eo iny aloha. Nefa na izany aza, raha mety ianao dia tiako tohizany ny resaka iny. Sady mahaliana iny e, tohizany iny aoriana. Tsy misy tsiny ndre Andriamatoa Tale fa tantara tena raikitra ao am-ponao tokoa angamba trango zao fihetsika tsy nampozinao zao e. Tena zay indrindra ka. Manaiky aho satria mba hiara-iasa eto tsikako. Oay, misotranao Andriamanitra. Eny ary ka eto ary te handondrianao. Rasoan'Irina Ianja Malala no anarako tompoko. Rasoan'Irina Ianja Malala? Izay indrindra. Heritaona izay no nahafahako contrôleur de contribution directe. Efa vita ny stageko dia ity andraso tia miatolotra anao ity taratasy manendry hiasa eto. Dia faly mandray anao raha matokely Rasoan'Irina? Tsy maninona fa ataovy hoe hianja fotsiny fiantsoana fa izay no efa mahazatra e. Ndray re raha matokely io, tena mitovy na ny fanampina anarana aza. Zany ve? Sady zao koa, io olona fantatro taloha io niarana nala fanadinana tamiko contrôleur de contribution directe. Zany saingy izy tsy afaka. Tena malasa dala mihitsy izy ity zany raha matokely ka raha matokely Ianja. Zay indrindra fa
Angamo dia tena mitovy be amiko izany olona izany ry tompoko. Dia tena ianao nahoaka mihitsy ho aho. Raha mpiavana nareo dia nataoko hoe kambana. Ary hitako moa ianao no saika lasa amboroa mihitsiko. Hoay, azafady fa dia hiverina kely amin'ny asa indray aloha sika. Eny ry tompoko. Za indray no Andriany Aina Masy, inspecteur de contribution directe, ary tale eto vao tsy ela kory izay. Fa le mahafantatra anao tompoko. Ie, tsy izany fa nisolo-toerana an'ilay ray aman-dreny lasa nisotro ronono aho. Rakotonirina? Ie, ary toa fantatrao. Ie, raiko niteraka iny. Ay ve? Ary ohatra ny fanojonojo azy eny ihany ny fiainana raha izany ko. Izay indrindra. Dia ianao izany nandimby azy teto. Ka ianao ange mbola inspecteur Andriamatoa Andriany Aina e. Ny asakapobe no teneniko fa tsy nitoerana ka. Dia izao izany e. Eny tompoko. Ianao izany no adjoint-ko. Eny tompoko. Ka ato ambadiko ato ny birao anao. Ay. Ka mety aminao aloha sa... Eny e, misy anankiray ihany mantsy ao e, ao amin'ny ilany ao. Kanefa sekretera ny tokony ao. Mety re io Andriamatoa Talefa ny fahavitanan'ny asa ihany no antony. Izay aloha e. Ary andao e. Andeha ary aloha asehoko amin'ny mpiara-miasa tao amin'ny birao ato ianao. Iena ary re tompoko. Andray. Ary tena maraina be ngenao izany e. Izany vao amin'ny fito mahery kely izao. Tsy izany Andriamatoa Talefa mbola mandinika an'ireto dossier reto ka tiako vita haingana mantsy e. Ay. Za koa moa efa zatra ny mifoha maraina ihany e. Talohan'izany aho za ange no efa tonga fa mbola nidiovina ny trano e. Mba zatra miditra maraina ihany koa fa ohatra ny resinao indray tamiko. Izany ve? Aiza kosa e. Makamonjy an'ity asa ity fotsiny ange afa toa be loatra izy retoko. Zany? Fa ngawa tsy nisy nanono ny asany teo aloha fa dia nijanona teto fotsiny. Nisy ihany fa tsy naharaka ihany koa dia namonjy ny tena asany. Ataovy moramora ihany somara reo ianao a. Rehefa tsy zakako ve re tompoko tsy akaina e. Fa aleo ihany aloha ezahako satria za ihany ange no tratra neto e. Zao ary e. Ngeny tompoko. Oka ho raisiko reto sasany reto dia apiko ianao. Zany ve? Amin'izay mba mavomavana kely mantsy. Dia ho sahirana indray ianao raha izanoko. Tsy maninona ka. Ka ireto efa navahako reto anga zao no manahirakirana raha ohatra ka anampy ahy ihany ary ianao e. Aiza ary e. Reto. Sady hitsange ianao mba atoroko azy. Tiako ery izany fofon-dranomanitra izany Andriamatoa Talefa hafa ihany ho any ranomanitra ho an'ny lehilahy e. Mba azoazonao anga? Izany mihitsy. Izany a. Fanao amin'ny volombavana ratany izany ka. Eny e. Mitovy an'izany ihany ny tena ranomanitra. Tena tiako aloha le izy e. Tena misarika be mihitsy. Eny e. Fa eto amin'ity asa ity aloha reto dimy reto izany aleo raisiko. Mino aho fa vitanao tsy hoe ry sisy ireo ka. Ie, angamba kosa e. Efa pinao ve? Anatin'ny tapa-bolana kosa ve ireo na mahery kely e? Eny e, izany hoe mbola tsy afaka mametra aloha izany izao Andriamatoa Talefa. Kanefa dia hiezaka arak'izay azoko atao e, fa dia misaotra anao be dia be tokoa amin'ny fanampiana. Ka za ihany koa ange no ifatrarany tsiny raha tsy totosa araka ny maha izy azy ny asa e. Zay aloha e. Ny minisitra aloha tsy dia halala mihitsy fa dia ny Talefa ihany aloha no voakidrakidra. Zay vao ny Talefa indray no mamindra amin'ireo olona iadidiny. Aza matahotra re ianao fa azo voalohan'izao ihany no miambakavaka fa rehefa zatra mandeha ho azy. Dia misaotra anao raha matokely fa manana namana mahay miasa mihitsy tokoa. Tsy misy fisaorana re tompoko. Gastitan Taragas. Efa hody anga ianao raha matokely anja? Eny Andriamatoa Talefa, mbola misy ilanao anga? Mbola tsy diako mantsy ny biraoko sao dia mbola misy zavatra ilainao. Marina tokoa aloha izany e. Efa lasa daholo mpiasa. Tsy maninona azonao idina ny biraonao ka. Dia azafady nge mba tonga avy eto amiko fa misy zavatra iaraha-midinika kely. Ie, metraka ny eto fotsiny dia
Ina re matotale. Mipetrapetra dia mandraisa seza eo amin'ireo braoko ireo. Misaotra indrindra tompoko dia mihaino anao azafady kely aloha fa itelefona any an-trano fa so hariva. Tsy maninona re tompoko. Allô, Ranabavy? Tsy misy inona akory fa mampandrehanao fotsiny aho. Tsy zany fa mety ho harivariva angamba fa mbola tarakely aty amin'ny birao. Amin'ny fitoanao any ka. Mbola anatr'olona koa ka mety ho varim-bariana. Zay e. Fa angady mbola mira ohatran'izany. Izy no maîtresse de maison re hatramin'izao e. Zany? Miahiahy mantsy izy fa raha vao tarakely dia anahirana ny sainy indrindra fa alina ny andro. Izay kosa aloha e. Ny marina dia izao e. Tsy tia mela irenirenirery ihany izy e. Fa tany tsara mantsy ny adi-tsaiko hatramin'ny hafatesany anja malala ka efa nolazaiko azy koa ny fahitako anao sy ny fahagagako amin'izany. Fa angaha ianao dia mbola zazakeliny dia... Tsy izany fa tsy dia izany loatra fa fitiavana anadahy mihitsy ny azy e. Ka izaho koa tsy inona ny solondray mandreny ny taiza azy. Eno ka tena marina tokoa ve fa mitovy be amiko io olona io e. Raha matokely ianjo impiry ara no tianao ilaza vao ino ianao. Olona tonga saina tsara ne amin'ny resaka aminao zao e. Eny e. Tena marina io ary tantara ny ainako. Zany? Tsy afaka hivalapatra loatra amin'izany eto anefa isika fa aleo toeran-kafa e. Fa izao ny atsiako anao e. Eny re. Fotoana lehibe no atolotra anao no nahavitanao atsaka ny sandavan'ireo asa be dehibe ny tompo tao. Aiza ve dia herinandro monja dia vita. Nefa niveriko iray volana eo zao nanaovanao azy. Asa iraisana re io Andriamantoa Leo. Ka raha tsy misy finiavana ny tena ihany no tratrany. Zay aloha e. Sady izao koa e. Tanana fisiavanana tsika ka zididi maharary. Raha vao teniteny nga minisitra ianao noho ny tsy fandehanany raharaha ny atiako ngeny mangiry firy. Misaotra anao tokoa fa fampahirizana lehibe ho azy zany. Noho izany dia mba hanehoako ny fahafalipoko amin'ny asa dia manasa anao hiara sakafo amiko. Ka raha mety ianao dia any aminay nitondrako anao miaraka amin'ny anabaviko. Manaika Andriamantoa Lena dia mbola vahininy aminao ihany aza. Eny ary tompoko. Tsara kokoa mantsy izany noho ny eny amin'ny restaurant amin'izao fotoana izao. Tsy maninona re. Fa hono ho Andriamantoa Le? Ianao anga mbola tsy manambady. Miangatra ianao tompoko vavy. Dia izao mbola tokateny izao e. Azafady ary. Azoko fantarina ve? Tsy mbola azoko menanao aloha ny valiny raha tsy efa milamina tanteraka ny fankalalantsika. Miala tsiny ary raha niditra loatra tamin'ny fiainanao ny fanontaniako e. Tsy maninona ka. Satria manahirana mantsy ny anaiky ny fanasanao raha tsy eo anatrehan'ny vadinao. Mandry von'ny vady ianao fa hatramin'izao aloha dia mbola tsy misy ninina. Izay indrindra no anasako anao any an-trano mantsy e. Satria io no tena ilazako ny marina momba rehetra araka ireny efa nasehoko anao ireny. Eny ary fa dia manaiky ny sitrapo tanteraka tompoko lahy. Misaotra anao indrindra raha matokely ihanja amin'izany. Mety mba alahelo ihany angamby ianao rehefa fantatrao ny marina. Zany ve? Mampanahy koa nefa dia izao. So any mba ny fifandraisanao amin'ny olo-tianao raha sanatry misy mahita isika. Indrindra rehefa manatitra anao raha ny amin'izay indray Andriamantoa Le dia aza be heritreritra ny amin'izany ianao fa tsy mbola misy fahamatorana aloha ny amin'izay hatramin'izao. Izany hoe karazana sangisangy ihany. Zay ary aloha noho izy fa andeha teriko aloha ianao e. Nefa kosa tsara raha mba mandalo kely eny aminareo aloha tsika mba hahafantarako an'le trano e. Ka tsy aloha ve alaiko eny aminareo ianao amin'ny sivrapitso e. Aleo aloha amin'izao voalohany izao andeha taksia fa rehefa any aoriana ve tsy ho tonga ihany izany e. Eny ary rehefa ataony sitraponao e.
Fangamo sitrapoky rery zany Andriamantoa talefa tsika ambanantsika mba tsy isian'ny fisainana hafahafa aloha amin'izao mbola mahavaovao antsika miara-miasa zao. Ka efa fahazarana reny aza ny fiteny zany e. Ka hialako tsiny raha sendra tsy azoazonao. Tsy dia maninona akory fa mba fotoana fisangisangiana kosa izao e. Efa vita nge ny asy. Ay, mananamana sarika kosa aloha e. Raha mitohitoy zany angamba mety hiova amin'izay ny fiainako. Fa tena tianao be mihitsy ve izay olona izay? Voalazanao raha matokely. Zany a? Raha azoko natao aza ny vidiny ainy dia tena nataoko zany saingy ndray mampalahelo loatra ianao. Mampalahelo tokoa. Mangina masy a. Fa manino ianao tomany takan'io e. Hoe, azafady resy fa lasa tsy nany teniko ny antso ny anaranao teo tsy fidiny amiko fa tonga ho azoko. Tsy tonga ho azy re zany. Tena ianao mihitsy ry anja. Ianao io e. Tadidiko mihitsy zany feo zany. Niverina ve ianao e? Niverina ahoana moa Andriamantoa tale? Azafady fa ohatrany manofo ndray a. Fa ahoana marina rangaty. Tsy manofo ianao fa nitomany dia nampanginiko. Ka ianao mihitsy ange le anja taloha e. Ny taratasy nosoratanao no nanambara fa hiverina ianao. Aleo mihitsy anga aloha isolo-toerana n'izany olona izany vetivety mba ampilamina ny sain'ity olona ity fa sao dia lasa lavitra zao raha zao. Eny raha avako hianja vahiny ity e. Ary mangina amin'izay fa efa eto anilanao misaotra ry anja. Ay tsaronao ihany. Andao ary aloha ianao aterina fa rapitsy toizantsika ny resaka sa ahoana? Fa ahoana ary zany? Olona ray ihany ary ve zasy io hianja taloha io sa? Andriamanitro, ampio hita ny tena mazava fa toa zako ity no sahiran-tsaina. Ary toa lasa saina be ne ianao e. Tena variana tokoa ary masy a. Tena zahany mihitsy ny feoany rehefa miresaka izay. Tianao ve ny antsoko anao avy hatrany takan'izany? Raha sitraka ao ry anja. Tiako loatra ny fahazarana izany ka. Ary izay koa nge ny fantatro fa afanakaiky antsika bebe kokoa e. Masy a. Ahoana ry anja? Tena tsy mety hiala ao an'eritreritrao mihitsy ve zany olona izany e? Anja. Fiainako iray manontolo mihitsy ange izy e. Ka mino ve ianao fa ho tafaverina aminao ny fahasambaranao taloha amin'izao fahitanao eto anilanao zao? Tena ianao mihitsy no hianja malala. Ka raha mbola ilaozanao dia foana ny amiko tanteraka. Foana izao tontolo izao. Andriamanitro, inona re no ataoko e? Anaiky azy. Ahoana koa ny arahana mena amin'ny olona toy izany? Tsy anaiky dia ho aiza nefa ny fiainany? Tompo, anao ny fandaharana ka ampio fa mandrapisy ny mazava aloha dia isolo-toerana ny olona foana. Ary toa tsy miteny ianao raha avako. Masy a, eto anilanao lalandava nge e. Misaotra ry anja. Andeha aloha terina ianao fa sao tejeran'ny ray aman-dreninao ka. Dia rapitso zany andao ary. Eny ary e. Tonga ava moa melolofo mba azona mitafa sy miresaka e. Ay. Raha nabavy koa ange sarika be e. Zany manome toky anao ary masy a. Sady izao koa. Rehefa tia velana sika dia tsy misy mihafahafa. Fa rehefa ampiasana dia mifanaja araka ny mahataleslefotra. Izay koa ange no izy. Ka izany no anaterako anao. Ny anay moa dia io tandrifontsika io ny trano. Mora hita e. Ay ve aty amin'ny 67 hektara atsimo aty e? Na ny voninkazo ihany aza dia ampy hamantarana azoko. Izay indray any Analamahitsy. Ka androso ve aloha e? Velao rapitsy fa sao dia hariva beko. Ay, lasika zany e. Ianja moa zany aiza no miangona. Zay eo Analamahitsy ihany ka. FJKM fa ianao aiza? Mba miangona matetika moa ianao io?
Azafady ry raha manontany an'izany fa za mantsy indraindray dia ohatrany tsy dia mazoto miangona. Mazoto miangona satria tamin'ny toerana rehetra izay nalehako dia za rerany no mitendry miorika any amin'ny fiangonana. Saingy hatramin'ny namindrana toerana hitondray ny vohitra dia mbola tsy manana fiangonana raikitra hiasako. Fa olana kosa misy ange hisotry Ambalavao, hisotry Fitiavana, Ambatonakanga, Amparibe, Analakely indrindra fa tsy ny Loterana raha tianao. Eny mbola isafidy koa ange aho. Sa tianao ny aty aminay? Analamahitsy ve? Ko tsy dia ho tara lava. Aiza kosa nefa tsy maintsy mandray ny orga alohan'ny fotoana. Fa angamo ianao tsy maintsy ho voatery hoe ho mpitendry orga foana. Ka zay no anjara briko amin'ny fiangonanako. Any koraly langano. Ay ve mandray andraikitra be ohatran'izany mihitsy ianao ty. Tsy lalao na ifampitazatazana fotsiny fa na ny pastera ihany no avela no ny adidiny fa samy mandray ny andraiky ny fanandrify azy re. Zay aloha Zany no asan'Andriamanitra. Dia ahoana zany no hevitrao? Tsika nefa tsy tafaraka toy izao raha tsy any am-piasana ihany ko. Ka zay zao no malaza saina. Zao ary. Misy efitra ty raha sitrakao. Menanao misy trano laozana mpiasa-panjakana io avaratra io. Nefa nitazomika ihany izy io aloha dia omeko andranabavy anaovany trano fanjairana sy fampisehoana lamaody. Izy manko mamokatra an'io ka azoko atao no manome azy ianao. Dia ahoana nefa nozy izy dada sy neny? Efa anay mihitsy mantsy angely izy te hipetrahana ihany. Ay ve? Dia tsy mandoa fatrano intsony izay. Zara teo vao manomboka hiasa ka inona moa no andoavako ny fatrano iny? Ianja anampinao amin'izay fa aza matahotra re. Sady ianao koa nge lavitra ny miasa. Ohatrina ny laninao isam-bolana amin'ny sarandalana fa tsy ny sakafo manimba vavony. Amin'izay sika dia ao Analakely no mivavaka. Za ahoana aloha raha tsy manana heritreritra hafa ianao So dia anahirana anao amin'izany ary masy inona nefa no anahirana amin'izany misaotra an'Andriamanitra za nahitanao indray tiako. Nefa moa anao ny safidy. Fa rehefa tsy sitrako moa atao ahoana fa manjo ny fiainako iny ihany Andriamanitra, tena mampalahelo ahy mihitsy ty olona ty. Raha ao anjarako izy tompo dia omeo ahy ny hery rehetra sy ny tena fitiavana, ny fitiavana tsy misy fitsaram-belatsy. Ary toa tsy mamaly ianao. Tezitra amiko ve? Aza lasa saina be amin'izany ianao fa zao dia tsy mba havelanao iain'ny feon'ny fieritreretako kosa ve ary eny ary re. Eritrereto tsara. Mba mitady an'izay ahazoanao ihany keo iny Na izany aza nefa tsy maintsy mbola hifandiniana amin'ireo ray aman-dreniko ihany ingena dia hoe efa miasa aza Zay fantatrao fa mety ary re. Fa ila zao fotsiny ary efa voniny ianao. Andrefasako kamiao ankanetanao. Fantatra tokoa ny fitiavanao ary masy fa dia ny alina hono mitondra fisainany. Saingy ho tapitra eto aloha ny resantsika fa efa ho tonga. Mino fa tsy dia ho ela ny valin'ny hevitra nomenao ahy. Andao ary fa dia manifisa mamy Misaotra ary masy ho anao koa izany firariana izany. Veloma. Odio hoavy o. Ay mandrosokia. Ie ka manahoana nareo? Salama tsara kifa nareo manahoana? Tahaka izany koa fa dia misaotra tompoko. Sambasamba tokoa atao aminay hosorana tantely. Oka izy ao fa misaotra. Ianao moa izany no anabaviny masy? Ie, ary ianao koa ngamba no Yanja? Izany indrindra. Efa nilazany Amaladriva vao tonga izy ka. Izany io. Afaka miandry kely ve ianao? Mbola misaika mantsy izy. Antsy maninona ka. Mipetrapetra aloha dia aza mihafahafa fa ataovy tahakany any aminareo ihany ny aty. Misaotra indrindra re. Efa vita ihany angamba izay. Ie. Mbola variana amin'ireto voninkazo eto an-tokotany reto koa nge za sady misy manitra iry izy izany Tena Yanja malala mihitsy tika.
Mariny. Raha mahita ry sary ambony latabatra njorotra ndringamby izy tena ho taitra tokoa. Ndray. Fa tena misy ve ny fiverenana nofy efa maty ho velona indray tena mahagaga ka. Nanao ahoana ary nanadana hitany voalohany. Ary teza koa nahitany anio tena sarotra inona. Ary toa variana be mihitsy ianao amin'reto voninkazo reto. Tena mahavariana mihitsy nge. Reo aky kilalao amin'ny maso isan'andro rehefa tsy manan-katao izy Tena mahavita mihitsy aloha izy. Mampitsiriritra be mihitsy akia. Mate aka sary eny anatiny eny. Misy fankatsary ao raha te alaina ianao Oka aloha fa mbola be ny andro efa natonana re. Iny izy raha matoa kely fa ilaozako aloha nareo azafady Ay, sady mahandro any manjaitra kia. Ka tsy alova aloha mba hanampy anao fa sao dia sahirana mamonjy asa roa Aiza ki dia ny vahiny indray ve miasa? Ko maninona moa? Misaotra betsaka fa misy mpanampy kely any ange ao Ay, ka sao dia ananatsiny aloha Aza mba mieritreritra an'izany raha eto amiko Ndray. Eo ary nareo fa lasa eny araki fa misaotra. Ianja. Manahoana ianao? Tonga soa? Fa misaotra. Manahoana masy? Atolotra anao ty Rosemary ty. Taona le misaotra kiry masy fa tena nitory fitiavana be ty Zay indrindra. Ary tsy tazako anginy nakanao an'ity nefa za dia teto foana nitazana an'ireto voninkazo reto. Ohatranao ary mbola misy tsy hitanao. Zany Mahafaly anao aloha ve ny Rosemary iny? Tena tsaroko sambatra mihitsy ny foko ary finaritra mihitsy ny saiko Zany eo ary aloha roako Na dia ny fasahirana anao nakanty rosy ty noho ny fitiavana ihany aza. Mahamery zany ry anja. Ndray izay indray le ranomanitra. Tena tiako be ho aza ny ranomanitra ao izany fa tena fiainanao mihitsy angamba izy izany Hatramin'ny nahatongavako teto Antananarivo. Tsara be aky ny fofony Ndromasy Eny ary fa vadika indray ny resaka Ka manahoana daholo arô ny eny anala mahitsy eny salama tsara daholo fa misaotra. Ay. Dadany nanontany anao dia nataoko hoe mahafinaritra be ny miara-miasa amiko. Dia zany tokoa ve no hitanao amiko? Ndry, fa ilaza inona indray ary Asa. Ataoko hoe ratsiratsy saina sa madiditra sa sao dia tezitra amin'izany aloha ianao Rehefa ianao no misagy amiko toy izany dia tena tiako be ka. Zany Io daholo re izany rehetra izany fa dia tena nafinaritra tokoa aloha no nanoloranao an'ny fahefany dia tsy nisalasala kory izy nanoroan'ny fomba fiasa. Na reo mantsy ho izy mbola tanora ka somananao foana. Zany Fa zao re ry anja. Oka aloha ka zava-pisotro analalana izany hetahita izany Manao asa tsy maninona ary rehefa ndany Andriamanitra fa maninona ty sahady koa ry sariko ry sa io zany le anja malala taloha saika ho vadiny andraso io jerena tena mahagaga ty marina. Na anginginy zay ianao teto vetivety ihany aka masy ahoana izay ry anja? Ity ve le olona nirahanao taloha? Ay ve hitanao izy io Izy no izy re ry anja. Io ianao? Tena sarotra inona kiry masy ka nahoana nanaovanao an'izany? Dia tena za tsy misy valaka mihitsy marina tokoa angely izy. Zany ho ka hitako moa ianao no mila ho lasa dalako. Tena misy ve nitahaka an'izao ry masy? Ka io nefa vavolombelona mitohaka amin'ny tendany re ry anja. Ka mbola tsy io ihany ve ianao avelo kely aloha io sary io fa avy ara hiala hetaheta ka ndray mipetrapetra fa rehefa aveo toy izana ny resaka reny no isan'ny nitondrako anao aty. Tena miaika raiso reny very eo ary tsy hanolotra ho anao fa makany izay azoazonao eo na asa saka koiski dia tavinao iotokotriny eto ny loko. Ianao nga misotro? Misotro fa tsy indraindray ihany, tsy indraindray tadiavina. Amin'ny mampiasa mpanjakana ny tena mantsy dia
mba manandrana kely ihany rehefa mba misy fivoriana ofisialy iny ny takarivan-danonany. Raha misy koa vahiny de manolotra azo ireo zava-pisotro misy alkôla. Iny e. Tsy maninona aloha e. Tena koa aza nge misy le tenim-bazaha hoe noblesse oblige. Zay aloha e. Tsy maintsy manaraka ny toetrandro. Fa hono ary masy a. Eny ry anja. Angahadinao le fitiavana any de tsy mba tolorana akory ae. Nefa nge de mba voalohany hiditra eto aminao ae. Atray. Fona rery se fona fa neveriko toy ireo namana efa mahazatra ihany koa ianao ko. Azafady indrindra. Tsy nalahelo. Aza atao mahabe eritreritra anao zany fa mba sady misy vazivazy ihany koa ange ny ay e. Efitra tsara mampifamanitra antsika ihany koa nge zay e. Tiany verary de iza no azoazonao? Le jus naturel ngamba no mena anahako. Ay. De tia koa ny mofo mamy. Misaotra. Misy karazany 5 azonao ifantenana mihitsy ireo. De aza malahelo Zany ry anja malala. Eny. Ary eo aloha ifandona kely. Misaotra ry masy Ary aza tezitra koa ianao De zao ry anja. Zao ny tantarako sy olona mitovy aminao tsy misy valako io. Na feo, na fihetsika, na fandeha. Henona ny soratra koa aza ngamba. Aiza kosa. Asehoko aminao eo le taratasy nosoratany alohan'ny hafatesany. Mino fa tena ho gaga mihitsy ianao satria mihevitra tsara ianao fa anao io sary hitanao eo anjovitrano. Za aloha de tena nidonaka mihitsy Karaha hitovy koa ny soratra de asa fotsiny ngamba. Tsy sotro ty loatra izay ny ainana. Ny volokoditra ihany ngamba no ohatrany misy mahasamy hafa kely anareo. Izy mantsy fotsy kokoa noho ianao Zany eo. Ko marety ianao vonina ny anao ary ahy 12 taona lasa zay. Gastitan Taragas. De zay ny tantaranay ry anja. Asa na andatsay ianao na mba angoraka na koa hevitra ho adala raha teo amin'ny fahitako anao no nampirongatra ny tiako rehetra ary nila natserovako tena mihitsy. Fa toy ny verisaina toy ny verisaina ny fahitanao satria efa tsy tompony tenako tsony na ngidy tamiko tokoa le lalana voatendro azy saingy sodran'Andriamanitra fa mbola nomeny hery anohatra ny famoiza-po. Tena mangoraka anao amin'ny foko tokoa ary masy ary sanatria tsy mieritreritra anao adala na andatsa. Marina fa lasa eritreritra ihany teo am-piatomboana satria sambako mba nahafantatra fa misy zavatra toy izao eto ambonin'ity tany eny antsika ity. Voafehiko ihany nefa ny vavako tsy hanome alahelo anao ka mba ampiverina ny sainao rehetra hitodika amin'ny ankehitriny de niezaka isolo ny toerany io Anja Malala io. Asa natsinjonao zany na tsapanao teo amin'ny andro vitsivitsy ny rahantsika izay. Marina tokoa aloha zany ry anja. Araka le voalazako taminao teo moa tao anaty vahaterana tampoka ka mety tsy tanatin'ny saingo tanteraka le fihetsika eo. Na izany aza nefa isorako amin'ny foko manontolo sy ny fanahako ny fandavan-tenanao sy ny fahasahinao solo-toerana azy. Tsy fisoranao zany. Ary miaiky tokoa fa betsaka ny fanahafanao aminy sotrandrindra ry anja. Ady tokony ataoko zany ry masika efa iko ampitiavana. Ny fanariko dia ny fiverenana haingana amin'ny vaninandro ankehitriny mba tsy hivelona amin'ny fahatsiarovana ny efa tsy hiverina intsony ianao. Hiezaka tokoa ry anja fa teny mankahery ahy zany. Ary eo ka angalo omeko vakinao le taratasy napetrany alohan'ny nafatesany. Raha tsy manahirana anao no mitady izay taratasy efa mivalona any mitahirinao lavitra any. Aza matahotra ianao fa tsy anahirana mihitsy zany ka. Isan'ireo fanafody mba mety hanala tsikelikely amin'ny areti-pahatsiarovana koa nge zany Iny ary miandranao fa mandehana laifa. Azafady kely ary aloha ilozako ray minitra. Tsy misy tsiny re. Lohaka an'izay aloha vetivety. Andriamanitra. Omeo hery sy saina endry natoto sako ny fanarenana ny saina mampalahy an'ity olona ity. Mba tsy hisy ny famoiza-po ao aminy ka hanimba ny fiainany manontolo.
Nangingina izay ianao hoe? Fa misy an'io mozika sy hirahirana alefanao io ve dia mbola angina ihany? Ty ary le izy ry Anja. Azafady ary hoe andray Oromasy a? Ahoana ry Anja? Tena mila tsy ampiny mihitsy ity ka. Fa ahoana? Aiza ve ka zao soratra izao aza dia betsaka mihitsy no hitoviana amin'ny ahy. Ka izany rehetra izany ange no efa nambarako taminao fa vaky moramora aloha dia lazao azy hevitra. Azafady ary fa angina kely minitra maromaro aho. Mena lalana ianao ka. Mampangoraka tokoa ty tantaranao ty Rimasika. Ary mitomany anga ianao izany? Tsy mety ny foko raha tsy mandrosaka kely n'izay ranomaso izay. Mangina ary fa oak'izay. Ka ahoana ny eritreritro? Noverinao vazivazy ve na fitiavako anatroatro anao ireny zava-niseho tany ampiasana nahitananao voalohany ireny? Eny tsy diso akory ianao fa izany manao azafady indrindra satria izao vao mihiratra no masom-panahiko aminao. Izany ange ry Anja na tonga hifanakaiky bebe kokoa aminao fa tsy dia hoe vitan'ny fiarahantsika ao ampiasana fotsiny. Eny na angidy tamiko tokoa nefa tsy mahafaty tena satria vao maika tsy avonjy ny fanahiko izany. Tsy sitrak'Andriamanitra koa izany raha tsy diso izany ny eritreritro raha araka an'ilay voalaza farany eo amin'ilay taratasy hoe mbola hiverina hanome fahasambarana ho anao dia izaho mihitsy izany no solony hanolotra n'izany fahasambarana izany ho an'ny masy. Miainanao ange nefa toatra miondrika fotsiny ianao izany. Tsy maninona akory Romasy fa ny andohako fotsiny izany ho any ohatran'ny marary ahy. Ary sao dia mandeha lavitra loatra ary ny sainao? Ka eto anilako ianao zao ka mino fa tsy anaray ianao? Eny tsy anaranao tokoa ahy. Ny amin'ilay fiangavianao ahy hipetraka ty moa mbola hoeritreretana ary tsy maintsy mbola iaraha midinika amin'ny dada sy neny. Izay aloha mety alahelo mantsy ry zareo raha misaratrano izay nefa marina ihany koa ny ianao hoe lavitry ny fiasana ka raha vola tokony hipetraka manjary lany amin'ny saran-dalana sy ny sakafo fotsiny. Raha hipetraka ty aza mety hitondra an'ilay rahavaviko fa mangingina. Mety ianao? Inona moa ry Anja ny olana amin'izany? Itsika mba mifankahita foana? Sady mety asoanao koa nge izany. Izay aloha za raha teo moa vonany anampy ianao? Misaotra mialohanao tokoa alohany amin'izay fa na izaho koa aza nge natorak'Andriamanitra efa nasoa aminao adidy lehibe amiko izany. Tena tsarako memaivana mihitsy ny fiainako indrindra ny gidin'ny fiainako manindrery. Ny tena mamiko aza ry Anja maniry anao fanahara ihanyko. Tsara ny hevitrao nefa misy dingana ho tanterahantsika aloha efa nitenenintsika teo izany ka tsy mbola tapaka akory io ve dia efa tonga any amin'ny faratapony. Izay aloha raha sitraka ao dia aleo aloha dia ampilaminana ny zavatra rehetra fa ho tonga any ihany tsika raha sitrapon'ny tompo sa ahoanao izy ianao? Amin'ny torony fitiavako anao fotsiny any ary Anja. Ny finoko mantsy dia sitrak'Andriamanitra ny fankahitantsika. Ainy indray ny zavatra rehetra tokony asoantsika. Takatro dia takatro tokoa izany saingy ny saiko aloha dia mbola mipetraka amin'ny fifindrako aty akaikinareo mbola adevitra be io eo anatrehan'ny ray aman-dreniko. Ny fanontaniana mety hipetraka mantsy dia izao hevitra izy fa hialangalana aminy na tsy makasitraka ny ara-monina aminy. So manao zavatra tsy voahevitra tahaka ny manao tokantrano maso na madiditra mihitsy aza satria efa manambola sy ny sisy ka eo ny tsy maintsy mailo tsara satria mitaky fahaizana manazava fa raha ohatra hoe raha vao misy fitenenana amin'ny vilambilana dia mandrava ny fiarahamonina rehetra na aminy na aminao. Vavaka ho anao ary ry Anja. Misaotra. Tiako ange ianao Izany matoa mihevitra n'izay rehetra mahasoa anao indrindra ny fikasako anampy ianao. Tsy inona akory fa le teniko tery aloha dia miangataka anao silam-panahiko ka atovy re izay mba farahevitra tsara azo omena azy. Raha tianao angena dia izao ankitriny izao aza dia angataka anao any amin'ny ray aman-dreninao ka marina ange izany Romasy.
sady tsika voaingana loatra ny fankalala fa ahoana ho aloha miaina anao aka misy mampanahy ahoana aloha maha olombelona angamo tsy misy foana ny mampanahy izay no mahatonga ny fanadihadiana rehefa hanambady indrindra ianao lehilahy zarotony mihitsy nareo sa tsy marina zany marina dia marina mihitsy aloha zany satria inona tokoa moa zany manambadimbady foana zany eny ary ka inona no ahihinao amiko sy ampiazoazo anao azoko fantarina ve aloha ny angery masy mba teny mandindeha fotsiny fa tsy dia hoe tsy fitiavako anao fa zao ary firy moa ianao zao satria raha araka ny fandehan'ny tantaranao dia misy elanelany be antsika tsy mahadiso avy eny manontany an'izany raha ny marina dia 7 taona zao ay ve ka zokoko 13 taona nge zany ianao zany tsy somary bebe ihany ve ianja ahoana ry masy raha azoko zany ny vinavina dia eo amin'ny 15 taona eo ianao zao voalazanao raisiko ary hatramina fatesa mianja malala miaino anao dia hoe ianao zany dia efa olona izay indrindra zany hoe tokony 10 taona za 13 eny raha izay no eritreretinao tsy afaka hiaraka mandrakizay zany sikako efa tena namoy foa araka ny voalazako anao teo aloha nefa ny fahitako anao namerina ny endrika mampanahy an'ilay olona nanankinako ny fiainako manontolo izay nahitako fanasambarana hatramin'izay nefa dia nidosy ny fahafatesana izay no namerina indray ny fanantenako mba hikoka ny tserin'ny fahasambarana eto tany eny indrindra amin'ny andro kely sy atavela omen'ny tompo ahy ianja iangaviako ianao avereniko ila ao an-tsaina le taratasy napetraka ianja marala farany mino aho fa tsy tongatonga foana reny fa misy zavatra miafina izay tsy takatry ny saintsika ao hitako tsara mihitsy io ka io angeny tena mahagahagary masy ary eo ampisaina ny horesy lahatra zao satria tsapako fa zao tokoa angano sitrapon'Andriamanitra marina tokoa aloha fa tanora ianao ary mety eritreritra fa tsy misy fotony loatra ny fiainana raha tsy tanora mitovy amin'ny tena no iarahana nefa mety andiso hevitra ny tanora zany fa tsy tahaka izany foana ny fiainana izay aloha ka asa ny fahitanao aloha na efa antitra tahaka ninona na mba manana zo amina tanora ihany masy za kosa nge tsy milaza aminao hoe antitra fa nelanela taona ary tsy mandatateraka raha mijery anao koa nge tsy inona tsy dia mifanalavitra amin'ny olona 30 taona ianao zao re no izy rianja omeko ohatra vazaray ianao souviens-toi que la jeunesse est un bon moment à passer mais le bonheur se trouve à tout âge zany angamba mba afaka analany ahy ianao izay eny tena resinao lahatra ary masy nefa mba afaka hanome fotoana avy ianao eritreretako ary ka na mataona aza andrasako foana 15 taona aza androkoko misy ohatra anankiray koa ty chaque chose pour un temps le mariage pour la vie Dieu pour l'éternité tsy hitako tsony izay amalinanao ry masy fa to mampitodika hijery ny zava-misy hainy ny fieritreretany zany ohatra omenao zany ianja tena tiako ane ianao mbola averiko foana zany tsy manana fisainana hafa-tsony ampy izay fotoana nyjaliko nandritra ny taona maro zay sady efa mba te-hitaiza izay zanako koa ay zanakitsika sy ianao matsy zany efa te handray ny adidiko amin'ny maharay ahy ka ianao sisa no azoko antenaina anesitra eo amin'ny fiaina manondretriko masy aza matahotra ianao fa ataoko vaindohandra rano fangatanao aho vady zany hivavaka mafy alohan'ny itenenako ny zavatra rehetra amin'ny dadasininy raha miteny zany tsy dia izy ireo loatra no anakana fa za mihitsy no antony zavatra rehetra asanao rery anja efa tsy nafeniko anao no momba indrindra moa ny fiainako taloha fa mbola tiako antraterina aminao nefa saika tsy nanana fanindrina ntsony aho hanambady zany ve nefa hita ao natorak'Andriamanitra ianao vonina reny andray ianao adidiko amin'izao fandalovako eto tany zao
Eny rery masy fantatro dia fantatro tokoa ny hitahitanao saingy ahoana indray ry Rianja. ho lazaiko aminao azy reny marina nefa aza dia mitaitram-boalohany ihany ianao. Miainanao mpanajana indray ary a? Misy tokoa ry masy ny olona niaraka tamiko. Asa ataoko hoe zafady roa taona angambany izay vao niaraka kelikely nefa izay dia lasa nianatra any ampita izy. Zany ka raha ny fimpitoana no resahana dia 3 taona no efa nahantsy teto toerana azy tsony. Tsy dia misy dina entitra manahoana loatra akory no efa matoranay nefa kosa mba ho fanajana azy dia miandry izay fanapahan-keviny aho satria nandritra n'izay fotoana izay izy dia tsy misy zava-baovao firy no meny. Raha tambatra azy ny taratasy nalefany dia zara raha misy roa isan-taona ka eo no mbola tiako ialana neniny. Zany very anja. Ka rehefa tsy misy vaovao momba azy mandrapatonga ny farany taona dia manome valino anao aho. Mino fa tsy dia ankarary fo anao izay. Ay ve nisy an'izany toe-javatra izany teo amin'ny fiainanao e? Izay indrindra. Za reny miala tsiny ry Anja nanelingelan'ny fahasambaranao tokony mba nanontany fahalalahanao teo amin'ny fitiavana aloha raha izany no marina. Masy tahaka ny tanora rehetra ihany koa nge ay e. Ary aza mitanondrika be tahaka an'io moa ianao fa niange fanajana ny tenin'ny fanaovana fotsiny fa tsy mbola nisy zavatra nisongadina akory ny tamin'izany. Mitrakay ianao ary ao roako mba afantaranao ihany koa fa tianao koa. Zay Sotra ry Anja mifampahirizana. Sady vonina ny androny rariny sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ary aoka izay ny alahelo sao dia mahatonga aretina ho anao hoe ain'Andriamanitra ny mandahatra ny zavatra rehetra fa aoka tsika hanana finoana sy ananki-po aminy. Ary mahazotomana re raha matokely Anja Endre misaotra indrindra. Ataovy tokoa re izy ity. Ataoka. Aza misalasala. Zay mihitsy. Ary aza mijery ny fomba fihinanako rehefa manjary malay koa manaka. Izy io tokoa nge ry Anja malainday koman izay. Menatra ako. Ohatra ny lasa eritreritra izany foana dia ny sakafo aza rehefa tsy mangatsiaka dia be ny tsy lany. Andray kosa ny Izany nefa loka tiany mihitsy no arosoko azy asaina manambady tsy mety. Fa ndray mandeha izay azy izy dia nateny hoe mbola miandry any Anja malala hono e. Zany ve ry aina ndry ao araiky fa anako masy fanako araza be eritreritra tsony efa eto vilira ihany no inanantsika mety masy. Iaina koa nge dia efa be filazy iry. Laingany re zany fa mihinana tokoa fa mba indraindray ihany nge no tratran'izany. Hita fa mbola miaina amin'ny fahatsiarovana ny tompoko vavoko. Efa tsy veriny tsony nge izy ry masy. Io moa ianao eo ry Anja ka mino fa hitombona amin'ny ankehitriny amin'izay izy izao. Oka mihitsy ny dia ampanakekeziko ny zezanay ialany mialoko ny fahiny aminy ao misaka sany masy aingana. Vilia iray dia sotro iray izay ihany no inanantsika. Ao moa fa zamenatry. Ao isory amin'izay ny zavatra manalokaloka anao. So hiverinao fa misy devolindray ary Izao kosa Ataovy sanatria kosa raha natany. eno Iza ny hevitra izany eo? Hitaoko. Ianao no mbola be fieritreretana ny taloko. Ataovy izay farafahaizanao ry Anja fa ho lasam-borona io anadahako io. Endre ry aina manome toky anao ary aina fa ezaka anao an'izay tratry ny saiko sady efa miara-mihinana nge zao izay hitanao jereo. Io tokoa raha nada dia mahazo tomany. dia efa ataonareo fanalana andro mihitsy zany kity. Tsy very saina ngia. Iza ny mahitako raha mitohitoy ve ny fiainanao teo aloha tsy efa ho teny amin'ny volana ny toeranareo. Laingany re zany ry Anja fa aza dia miainana io anabaviko loatra ianao mahay miresaka nge izy io tsy lany zavatra ho tenenina mihitsy. Ka mety ho marina tokoa nge zany ry masy. Zay mihitsy Ny fanafodiny dia ny mahay mampeo ny tena ihany fa avadika aloha ny resaka iaina ve zany manjaitra karazana lamody. Na ambehivavy na andehilahy indrindra moa ny any mariazy. Zany ve dia ninarako daholo reny. dia firy zany nareo no miasa ao? Misy 10 akiny manampy fa zao mandidy fotsiny no asako. Raha tsy hoe misy tena maika dia tsy maintsy mifanampy eo izay fa nianatra teny ampita mihitsy zany ianao. Tiako arery ity trano ity satria tsy ampivelaran'ny asako raha reo hevitra roa ireo ihany.
hitako jerengenisy masy iazondrio io trano eo akaikinay io mba hipetrahanay rehefa tena ilaiko ty trano ty. tena be vola be ringe zany zao iaina raha izany ary manahoana aloha ny client e. Raha vao akaiky ny fety ohatra ny tako zao indrindra fa ny paska ny krismasy taom-baovao de voatery manampy olona mihitsy zany io ndray tena sambatra mihitsy ny anao fa hidiram-bola be fa nga ivery ny anja fa moramora e. Niny zao zay de efa maimboalina mihitsy zany ve mifandimby ry zareo fa manjary reraka daholo e. Raha azoko tsara zany de manao supplémentaire ry zareo. Tsy maintsy ka satria ny zavatr'olona tsy maintsy vonjena tsy maintsy vonjena re zay avita azy ara-potoana zay aloha e. Tsy mba fanao koa mantsy ny mandainga fotoana fa mahavery client zay indrindrako de mba aiza hono ho any misy anymasy amin'izany ny torimasona azangeky mila tsy zakany ndray kosa de tsy mba misy fanampiana kory very masy inona koa ny zavatra hainy amin'izay ny asa naza manaraka ty atrano matetika ay ve ny asa mafy koa zany ny avako efa mahay mazava aminao ihany zany ny fiainako rehetra rery anja inona koa sisany tsy voalazan-dranabavy za nge efa miteny aminao fa mahita resaka ho io anabaviko io e. Karaha tsy zany kosa ve ahoana ny fomba handraisana client masy zany ny varotra ny fahaizana mandamina ny resaka atao sy ny fampidirana ny olona ho resy lahatra amin'ny zavatra atao e. Eny fa de misaotranao aloha ry anja fa na izany teninao zany ary de tena mahafinaritra tokoa satria anisan'izany ny fampidirana anao zao bavy Lany sakafonareo e. Etsy aloha apiko e. Efa anao zao za ka tena mazotomany mihitsy ngaraina. Ka efa voky ihany ange zany nefa ry aina ianao mbola manampy ihany tsy misy an'izany rehefa mba anjarako indray zao no mamahana anao e. Lantsika io nampiany aina io maso koa de efa manara roatra iry aizatsony koa zao no alaninana io nefa tsy misy an'izany tsy maintsy lantsika io e. Zavatra kely ane io e. Indray ary ity ary aloha ny ranom-boankazo tro fa so mimainao ihany fotsiny ny hanina hoaniny raha ty ahy ary masy de ampisotroy ahy e. Ka nahoana moa ny olo tiako ny tsy ho atsaiko ka ahoary zay okaikizay misaotra tompoko zay indray ilay fiafahafana ay moa eny ary fa diso iny atao hoe misaotra masy malala ay kosa de efa nisy an'izany ka nafenina mahafinaritra kinareo toy izy efa manakaiky ny paradisa pity e. Zany ve tsy mahazo mivatsony za aloha ny vavolombelona voalohany eto an-tany karery aina eninao aloha ve zany teny ranom-bavy zany ry anja eniko de eniko tokoa fa mana tontosany zany ny sisy zay ka de zao no manjaitra ny akanjo mariazy tena ataoko lamodina mpanjaka vavy mihitsy tahaka ny morery koa nge filazany aina azy zany za kosa aloha tena anamarina n'izany teny aina zany fa tena vitan'io anabaviko io zany ve marina tena malaza mihitsy nge aina raha izany marina aloha zany saingy beny tsy mahatratra ny karamany ndraiko na de ny atsarany kosa aza ve indrindra fa ny kojakoja miaraka aminy tena atao amin'ireny tsotsotro reny zany ny mpanana ny faninana eto ka raha tia ny voaka tahaka ny anan-davy de aleony mihitsy manafatra ny kojakoja ny velany de tahaka an'izany izy eto de sahany ve mampanao lafo be ohatran'izany volany akiry anja rehefa tena tiany de ataoko misy mikapokapoka be riry zareo mifaninana zany io satroko aza fa volako fa tena ny anaranao marina aloha izy ty fa tena angamba de vola be ny laninao zany aloha de misy misaotra mizokina io ihany koa fa tena nahavita be taminay ngeky izy io masy izy tokoa ry anja so ihany izy fa mbola tsy manambady ka afaka nanampy anay tsara ankehitrina nefa efeo ianao zao ka asana mbola vita izy na tsy fa iza moa ry aina no inona mbola ny akibon'ny omby nge zany rehetrarehetra zany tsy te halala ny fahitananareo zao de efa pirofo zany eny
miankina amin'ny sitrapon'Andriamanitra avokoa ireny zavatra rehetra e. Ary ianao koa aza nge efa tokony ho tonga amin'izany tanjona izany e, sa ahoana? Oka mihitsy aloha vitany ianareo vao miainga izany ve? Oka aloha izay ny resaka rehefa primo amin'izay ireny latabatra ry aina. Endry Ranadao, tsy alainareo ve aloha mamonjy ry amin'ny efitra fandraisana iry e? Marina izany. Andao re ry anja. Mba hanampy anena kosa aloha e. Mandehanaki mipetraka nareo aleo ataoko fa tsy maninona ry azafady ary ekany so de tsy mety nefa ny aloha e, maninona raha mba apiako e, sa ahoana? Eny ary so de atorotoro masy fa za aloha de mba hijery ny asany aina rehefa aveo tsy maninona ka. Raha misy akanjo tianao de alay fa vidiko amin'ny ranabavy e. Marina? Fa nga hiverinao manao vazivazy Eny ary de misaotra betsaka tompoko. Zay indray. Fa najako anao anie zany ry masy. Iaina. Ahoana Ranada? Eto ny anja mba hijeran'izay tianao de aveo vidiko any aminao le izy. Indrindra lela mody reny e. Avy ary rehefa entiko amin'ny magazay ianao ry anja. Andao ary. Mba afaka mijery ihany koa Andao fa tsy maninona e. Rekiny akanjo ry anja. Zipo rery. De ireo koa ny maxi, ny costume, ny pataloha, ny kazaka sy ny sisa re. Fa miala tsiny akiva, nataoko tao anaty trano fitaratra daholo le izy fa ny sy ny lalitra ny tsy laitrako. Marina mihitsy aloha izany. Ka raha misy tindry de alaitsika ivoaka. Ka manarana fo amin'izay ary ianao e. Tena sambatra ho any misy piti aina koa aza manao azy menatra eo ikindry fa itsika itsy ndray mba hisoro tao azafady andramana. Tonga de vidio daholo re izay tianao e. De aveo manohatra fotsiny sika. Firy kosa nefa aloha natolotra day Ka jereo aloha izay atonina azy mahaiza fotsiny ny fidy de jereo izay anaovana krismasy taom-baovao fa efa tsy ho ela tsony koa nge zany. Ka so de mianta be loatra ndray kosa ary Tsy maninona re. Ohatrinona nefa aloha tia izy fa so de lafo be ka mamenatra masika. Aza mieritreritra an'izany rehefa manome ange anadahanay io tena mifony tokoa. Zany So manjara manenoneo indrivo. Tena menatra be anareo menada mihitsy ange za e. Itsy koa ary ny anankiray e. De amin'ny ilany ry misy miaraka amin'ny zipri de io le tunique beige io ireo miaraka ireo. Eny ary miaraka ireo satria complet ngeky ireo e. Aroko zay ary so de be fa maritra etoko. Zay zany? Zay. Sa so de mbola misy? Ndray masy mbola misy. Nko an'izay so de tendakanina loatrako. Reo aza tsy fantatra zay vidiny de so de anahirana anao be loatra io. Eny ary andao sika ho atsy anefitra fekanjona de ao tsika manohatra azy. Ndao ary. Da kosa miandro eo za olona andeha ho atsy amin'ny salon aloha ka. Ndeha any ary aloha e. Ao ary. Iza nanaovana voalohany ry anja? Ity tunique beige ty aloha hoe andramana. Ao ary hoe. Tena tonga de aoka izy. Zany ve? Enao koa moa lavalava raha teo de tena endriana azy mihitsy ka. Mety zany ty. Tena mety io. Tasondray ary. Ao indray hoe andramana itsy maxi itsy. Dia apetraka eto zany. Ka izy anao tao aloha ty mangy ty sa le mainty? Zay anaovana fa mitovy angeky ny pointurandreo e. Hitako otra mitovy be mihitsy le izy. Raha tonina ny anjany anankiray de mandeha lasa. De ray fotsiny zany no arina. Fa zao aloha e. De ohatrinona k'izy ireo zavatra anankitelo ireo itsy zipo sy kazaka itsy angamba aleo ireo hijanona fa totrany be loatra ka mamenatra ka. Fa nga tianao be izy io e. Tiako kisa totrany karazan-damba lafo be ny vidiny nefa mitovy io lamby io sy ty tunique ty. Tena mitovy mihitsy ireo ka fa ny loko fotsiny samihafa. Tena mitovy marina. Zao no lazaiko any anja raisy fotsiny izy efatra ireo fa foindrana dao anao ireo. Zany ve? Aza be tebotebotsony e. Fantatra nge ny zoko iny Ndray. Efa nataony tamiko zany.
reny voalazako tao am-pisakafoanana reny re. Marina very aina. So dia mahamenatra kia. Otrina nefa reo ay. Rehefa avy eo isika mahita azy ndao lohany aminy ao amin'ny salon e. Masya. Reto ry seza zahay Ka hoana? Nahita ny tsara sy tena? Ie, nahita. Nahita fa dia tena tahaka ny mahamenatra indray azako. Dia otrina ny vola mibavy? Ny totaliny ve? Eo amin'ny 1,750,000 francs eo. Fa ny alohanao ry da dia 1,500,000 fa tsy maninona fa any 6 e. Wai, apio ary Masya, tena tora ny anjy e. Eno fa naninona? Io aloha bataiko ery amin'ny canapé ery ka. Io bataina ery akaiky mivaravarankely ery. Dia hitondray alcool re na ranomanitra sy coton e. Endry da andraso ary. Aingana ry aina. Somary kopakopa kely. Zay. Reo ka aloha reniko kely toko ito tratrako. Manao ny antsy zao? Tsy dia maninona ka. Fanimpanina kely fotsiny aty eo. Fa naninona tokoa ianjy. Eno Ohatra nanahitra tampoka hoa le vola be votonina teo e. Tsy mba zatra mitafy an'izany vidin-javatra izany loatra mantsy zay ka. Tsaroko tena mavesatra mihitsy ny fiverako ny andoavan'ny Masy azy. Oka re izay tena fokimenanao reo amin'ny fitiavako manontolo fa tsy fiatsaram-belatsy akory. Misaotra. Mitsangana re izany avako izany. Misaotra indrindra ry Masy Okak'izay ho any fa aiza ve dia efa 4 minitra be izao ny fanondana teo foana nareo e. Ako ary anja aloha mba horoako kosa e. Dia izao re izany ny fandehany. Tia misy sekina 1,5 million. Dia alaivany amin'ny banky fa tsy manam-bola atao trano raha nabavy Ny andray moa dia le zipo sy le kazaka no meko andriry anja. Andray? Ary aza matahotra fa ry vita alohan'ny aina re. Dia misaotra indrindra nareo menada tokoa akia. Engany mba oneran'Andriamanitra avy reo iny ny laninareo tamiko. Areoko izay rehetra fa inona ary tia mbola mitomany ty? Eno ibavy misy mosoara ao anaty paosy palitaoko akaikinao ao. Iny ary eo aloha fa vaky ny ranomasonao ary mangina amin'izay. Sambako mantsaingery izy mianadavo mba hitafy an'izany akanjona amina 1 million izany e. Aiza moa tsy rotsaka ny ranomasoko. Dia izao izany no andaranao ireo akanjo ireo raha ohatra ka tianao ny torohevitra avy amiko e. Tena tiako mihitsy ny kady ahoana ke. Dia izao kia Krismasy dia ry maxi mangry no atondry. Ny taom-baovao kosa dia le maxi mainty. Ny tunika beige ambony ambany rehefa misy fivoriana na fanasana na lanonam-pianakaviana dia izy no entindry. Ary ny zipo sy ny kazaka kosa dia izay hitondranao azy re mandeha ho azy ireo. Maria kanefa fa azonao entina amina mary azy na alapangizan'ireo maxi anankiroa ireo. Ve ka misy sokajiny betsaka ohatran'izany izy tony ry aina. Izany mihitsy ka ho hitantsika eo ihany rehefa mipetraka eto akaikinay anja. Misaotra indrindra ry aina. Ngetsy aloha horoako indray mandeha indray ianao e. Dia izay izany e. Ary maninona moa raha andeha rivotra kely amin'ny fiaratsika telo menada? Mandehana re nareo e. Fa misy client ko afaka akanjo eo. Sady ny mpiasa koa mbola misy vonjena amin'reto akanjon'olona reto. Ve ka ataoko ahoana fa tsy maintsy mahazo mandao ny trano aho e. Iny ary ka ahoana izany ry Masy Dia ahoana moa fa sika nge no mandeha sa ianao koa tsy mazoto? Andao ary nefa so dia hariva be any tsikako mora ny tahaka ny ho avy nge. Tsy maninona re io e. Fa reo akanjonao reo no aseho fonosiny aina. Satria tsy mivila ety intsony sika fa any dia manatitra anao. Iaina mba fonosy kely nge reo akanjo ny anjo reo e. Eny ary Zafady. Masy
Ahoana ry anja? Ty avy masy. Ohatray. Fa ahoana indray ary zany fanontaniana izany? Tena tia tokoa ve ianao fa leo ana enina tsy? Ka mampimeha indray ianao zany ka. Fa manino? Fa inona ny dikan'izao e? Tsy mbola mazava aminao ihany ve ny teniko sy ny zavatra nataoko taminao ireny? Fa leo fotsiny fanontaniako hoe tena tia masy ary tena vonona niaraka amiko mandrakizay. Eny ary fa hovaliako ianao e. Tena tianao tanteraka tokoa amin'ny foko sy ny fanahiko rehetra ary vonona nitondranao eo amin'ny alitara masina ninona izay ho fisedrana. Sao ary ajanony ry amin'ny sisiny avanandalana somary miataka lavidavitra iry ny fiara. Eto ny tianao hijanonana? Eo indrindra zay eo. Tsy maninona, efa mba lavitra ny masony ity jerijery sy lindina eto. Dia ahoana ary? Misy baiboly hitako teo akaikin'ny sary mianja malala ty dia nentiko fa averiko entanao rehefa vita ny dinantsika. Manatony ianao eto akaikiko eto dia osokafako ty baiboly ty fa efa nasiako marika amin'ilay boky mitory fanambadiana dia apetratsika roa eo ny tanantsika. Ny ianao akavifa ny akavanana dia manao dintsika dia araham-bavaka mangataka fitahina amin'Andriamanitra. Ikenao? Ikeko amin'ny foko manontolo ry anja. Ary atao very ny dinanao e. Andriamanitro, manaiky ny anambady ny anja mandritra ny fiainako manontolo na amin'ny fifaliana na amin'ny fahoriana manomboka anio ary anaraka ny lalanao. Amen. Andriamanitro, manaiky ny anambady any masy mandritra ny fiainako manontolo na amin'ny fifaliana na amin'ny fahoriana manomboka anio ary anaraka ny lalanao. Amen. Zay ny tiako vakiany ny fafanao ry masy. Ny fanamasinana any am-piangonana moa dia miankina amintsika ny andro e. Miankina amin'ny sitrapony tompo ihany koa re io raha afaka. Zay indrindra aloha Fa raha ny alo dia tiako na ho amin'ny ray volana mihitsy aza. Zany ve? Dia hatreo zany aloha ny anio fa andesika. Andeha aloha tsika oty fa tena ohatrany efa mitratro benga izany ora zany e. Fa azao aloha no amarana antsika ny anio ho mariky le fanambarantsika teo dia raiso ary oroy fa hanao tanteraka. Gastitan Taragas. Misaotra ary masy nahazo toika inoko fa tsy hamitaka n'Andriamanitra vavolombelontsika teo ianao. Matokiry anja fa tanako ny teniko. Manaraka izany ty baiboly izay nalaina teo akaiky ny sary ny anja malala ty dia azy izany nametrahako azy teo ka ngamby ianao tokoa no nataon'Andriamanitra ho anjarako dia atolotra ho anao ty satria ianao nefa nanaiky hosolony eto anilako mandrakizay. Fa sambarana ho azy zany ary izao kory masy efa nanokana ny fitiavanao ahirery ianao dia manomboka anio koa aoka tsy hivelona amin'ny fahatsiarovana ny anja malala efa lasa ny ankoatra tsony ianao fa efa eto ianja malala nandrasanao hiverina tia raha afako ka angaviko ianao anadiny tanteraka ny fiainanao lasa. Eny e, aza manafona ianao sombiny aiky fa ho tanteraka izany fanorenao izany. Nizay fa toa misy avandra milatsaka ny taso. Tena nikija be ny orana rinasy ahoana ka sisin-dalana ve sa ahoana sady ohatrany mandrivotra be ny izy zany rivotra entin'ilay orambe io. Fa andao foana itozo-moramorenika. Ka ho bavadika ny resaka aiza ianao miangona raha-pitso ao anala kely aloha hatramin'izao sy tianao raha mba mamonjy ny anala mihitsy ianao dia mba miara-miangona tsika. Mamonjy lavitra mihitsy ngeny tsy laitrako fa mety tara lava ka mampisy vakam-panahy tsy azo tivavaka. Ndao moa tsy ho isaka lahady angekory fa mba mandra-pa fotsiny dia ahoana hoy ny ray aman-dreninao mahitatsika? Dia tsy mba hoaiko kosa ve ny anazavy izany aminy. Aza mbola taitra avetrany aloha ianao sady ianao nge mbola manana tity-apande ilay tovolana no anao fahinana pity. Marina izany ka iny tsy ela nge dia vita ilazako fotsiny izy fa hanambady ety izay. So mbola tokony hazavainao tsaratsara kokoa amin'ny ary ny toe-javatra.
Eny zany fazabe eritreritra ianao e. Any aminay ianao misakafo sady dada mampifantatra anao taminareo le nanao famindram-pahefana. Dia nino fa tsy misy tokony hamenatra anao be loatra. Endre mba tsy hanome alahelo anao dia boka hoekena sitrapo. Misaotra arimasy. Tsisy soratra. Hoavy zany ianao. Hoavy ahy. Zao mantsiny anaovako le indray amin'ilay akanjo voafono vidianao ananty any amin'ny ainy. Ka rahanao an'izany ihany ianao maninona kay raha le maxi mainty iny manaovanao? Ino tianao? Ino ohatrany mahafinaritra? Eny ary fa anaovako e, na dia mbola ho amin'ny taomba vao aza ny faniriako tondrana azy. Izay ny any batiako aloha amin'izao fotoana izao ka. Tsy maninona ary fa entiko mba hanajako anao e. Fa efa tongotsika. Io nokaiky ny totohatra io janona. So ihany aloha fa nitsahatra kely ny orany. Azafady ary ireo akanjoko ireo e. Ary mandrosoa aloha ianao atao trano fa izy ve dia tsy handroso akory e. Ao ariana ry se Zany? Zany a? Eny ary. Aza malahelo. Io aloha hifanorika e. Ary veloma so tratrany ora be eo indray a. Eny ary, veloma zany avako zany. Rapitso. Veloma e. Ndray ty fiainako ny vavitivity teo. Fa nahoana? Noho ny bikany lavaranjanana, ny endriny mariran-drirana sy mahafinaritra sa ny alemim-panahiny. So dia resin'ilay fahalala-tanany kosa ary ahy e. Sa ny alahelo azy amin'ny tantarany? Sa koa ny fahaizany mamoaka ny feony malefadefaka rehefa miteny? Toa ohatrany samy itiavako azy avokosa ny rehetrarehetra izany. Manjary ohatrany malahelo be azy raha vao tafasaraka taminy. Zany tokoa ny fiainana. Tia izy nanome ihany baiboly ny tia atao hoe hianja malala mitovy amiko koa ange. Izay ny tena ohatrany. Dia tena mino mihitsy izy fa hianja malala taloha ihany tia hianja malala eo anoloany ity. Tsy maninona akory fa resiko ampitiavana feno tanteraka ny didy ampiverina ny fiainany teo alohana dia 13 taona aza ny elanelan'ny taonanay. Misy nofisina raha alina aloha izay androany izay. Fa tamin'ny firy itsika ny voka tao ampiasana no amin'ny 12 dia efa ty amin'ny restaurant sahady. Tamin'ny 12 sasany. Ndre fa inona mahagaganao amin'izany? Akaiky ny toeram-piasantsika koa nge io e. Ka tsy lasa lova ve ny fovoahantsika raha izany e. Ka tena nona be androany fa mafy loatra ny asa farany taona tahaka izao. Zay aloha e. Tsy dia maninona loatra izany fa aiza kosa dia niantsika io raha akaiky kely foana e. Ka isy anina itombona tsony amin'ny vavony raha izany e. Sady mba asiana fotoana kely akanabahana ihany koa na dia izany aza. Ka tsy lafo be aloha ve ny sakafo eto amin'ity restaurant ity e. Enao tia koa. Na dia amin'ny mahatale fotsiny ihany aza ve dia hihinana eny amin'ny vary mitsangatsangana eny sika e. Tsy hoe izany ange fa mba amin'ireny hotely atonontonony ireny ohatra hoe le fihinanako atsy ambadika atsy. Efa eto resika dia aleo eto aloha e. Eny ary. Za koa nge tsy mihinana ty isan'andro fa any an-trano e. Ianao miaraka amiko io zao mba ajaiko mitony mihajahatsy tony. Misaotra indrindra. Za indrindra nanaovako anao hoe tsy aleo ve mipetraka ity akaikinay ity dia tsy lavitra amin'izay atao. Eny efa niteny kely tamin'ny dada ihany afa toa ohatran'ny anaiky izy ka. Dia ahoana izany? Rovina? Asa, rovina ianao no hita fiara hitondrana ny entanay? Ohatra e. Ko na anio ihany aza inona moa no olana amin'izany? Aleo ary amin'ny sabotsy e. Tonga any amin'ny valo maraina miaraka amin'ny camion raha izany ka. Fa izao ahy e. Avelo kely aloha ny resaka fa inona aloha no hoaninao e. Za zany efa naonako. Zay afaranao dia raha naminana e. Ny anahy angamba kotleta salady. Asa na tianao zany nahoana? Ina nefa mba tsara koatran'io izy ianao e. Betsaka karazana eo. Tian'ny loantsika ity nge ny boky mirakitra ny karazan-tsakafo voaomana e. Azonao jerena tsara. Ka inona no mety azo asehako ohatran'io ary? Ianja. Dia tsy fantatrao ve ny tianao e. Ao ary ianao mba tiako ifidy. Ao ary fa afahapiako ianao. Toy izao misy crevette sauce, endasina, beignet, trondro,
Misy koa ny bifiteka sy ny sisy amin'izay koa ve dia tsy misy tiany aleo lehibe nika ary ny fanampiny natao crudité salaminy ianao ary ny vio tsy misy ranom-boasary aloha atao zay sa iny tsy manino zay ny azy consommation na whisky anankiray fa ohatrany reradreraka koa zany dia zay ihany ve ohatrany arahako visy kelika isy mba misotro tsy mahavoan'izany aho ohatra tsy nataoko hatramina olona ange zany sady vatsivatsiko daholo ka ambon'izany mahasosotra tsy fa ny ange mba akako herikely le izy zany tezitra ve ianao nanontaniako teo ina moa ny atezitra na amin'izany fomba ny olona mifanasana tahaka an'izao nge manontany ka lazao amin'izay ary ty zavatra saika ho resahanao tamiko teo izao ary anykeo atao amin'ny vesi miresaka amin'iny kolary iny rovavy dia ny anankiray ngamba mbola atao anatiny tao dia tamin'izay fotoan'izay azy zany saika ao dia iny koa ry zareo ny resaka dia naleoko aloha nijoro tao ambadika tao dia nieno ny resaka ry zareo tao dia fantatra ry zareo ve hoe ianao tao tsy azo niveriko mihitsy aloha dia nieno ny resaka tao ambadika tao fotsiny dia inona nenonao tao atsika angeny tena votoatin'ny resaka raha araka ny fahalalako azy amin'ny resaka atsika zany mahagaga zany isan'andro fony mbola tsy teo ianao tsy nisy zavatra tahaka izany k'izao vao namorona zavatra ohatran'izany saoko ny zavatra eniko dia izao misy tianao izy ireo ary angamba tena nanatenanao mihitsy ka asa na le tao anatin'le WC na le teo ivelany fa za moa miafina dia tsy mahita hoe ity ranona na ity ranony tena mahagaga indray zany ka dia toy izy hoe dia izao nyreko zany ry vao torana mpitsangananako dia ozy indray ny anankiray fa maninona ki dozy le ray hoe kalasa ny vahiny le ndriko dia hoe imasy ve ki dia fa ahoana ka izy indray tena lasa miady join dia hoe tena ambony fiarany tale izy roa nidolery tamin'ny sabotsy dozy indray le anankiray hoe marina hoe dia miverimberina ohatran'izao moa ny resana izay nafantarako hoe tena tsika sianao mihitsy ny resahany tsy fantatrao ve nitarehan'le miambo ka mpiasa ato ve moa tsy ho fantatra fa saingy tsy mifankahita tsina dia za koa vahiny dia tsy mbola matadidy tsara ny feonry zareo tsirairay avy ataoko aona koa moa nisy eo mivantana hitady vavabe eo dia nananja tena nandenina ataoko dia inona zany ny eritreritra ka eko inona moa no olazaiko zavatra mbola tsy hitako profy ve amakiko aloha sa kosa ianao manana fanirinana efa ao anatiny mihitsy aza ny araka ny ray amin'ireo za kosa ianao angeny tokony hanambarany marina raha misy izany fa za vahindray ve miandry aza tezitra amin'izany re ianao tsy misy an'izany ary tsy hisy an'izany mihitsy ny olona ve azonao sakanana tsy ianao ny faniriny ihany fa anjarantsika kosa no tsara tena sy manaja n'izay nomen'Andriamanitra atsika ka afaka ny toky amin'izay amin'izany ary ve ianja tsy efa nanao an'ilay voady ve sika isanao keny ka mba manontany anao ary dia ataotao foana ve izy iny saoko Andriamanitra mihitsy angeny natsotsika avelao any ka avelao any zany eritreritra ratsy zany hitanao ihany ny fiafaran'ny tantarantsika satria tsy hijanona raha tsy misarim-boaly ianao tsy hitako tsony izay lazaina ka asa nampy aminao zay na tsy ampy eny ary fa ampiasa sady avelo foana n'izy resaka any ndray ary rehefa tsy taitra amin'izany ve sika tsy izy ihany no afabaraka eo eny ary zao indray ho any zavatra tena mahagaga ary tena mampiaika mihitsy fa ianao tokoa angamba ny tena anjarako zavatra tena mahaliana indray zany dia ahoana fandehany sady mihinany sika ka eny ireo daholo ny sakafo tonga dia efa tomboy fa zany mbola tahita tara aloha dia avy eo manaraka tamin'ny sabotsy sy malady alina zany dia avy be foana moa ny orana le tamin'iny ny tena oram-baratra mihitsy sady narana tafio-drivotra indrindra le omaly iny nanofy ianao sa dia mangina aloha ianao fa azatapahana ny teniko eny alefa soary ny sabotsy alina aloha dia namirina namaky an'ilay baiboly nomenao iny ahako tokony ansasakadiny angamba dia navelako kely ivelatra teo andohako teo tsy mbola te atory fa nieritreritra fotsiny no mandeha dia ny zavatra tsy fantatro mihitsy fa dia vetivety teo ny masoko nijery ny valitafo nanjary niova moramora ny fijeriko ka ohatrany nisy zazavavy anankiray lavalava volo ihany ohatrany miseho manjavozavo dia tsikitsiky be ry izy mitazana
dia miseho daholo ve ny vatany ray manontolo? Hatreo amin'ny sorony ihany saingy ohatran'ny hoe ao anaty voninkazo zany izy dia faly ery ange izy amin'izany. Zany ve? Hitanao mazava tsara? Ohatrany ao anaty zavana manify zany le izy dia tena mitsikitsiky be mihitsy. Faly izay no azo ilazana azy ary tehitiana angamba fa tsy misy remo zany rehetrarehetra zany nefa angamba ary masy dia teo amin'ny hoe ataoko hoe 30 sekondra teo eo fotsiny angamba dia miseho le zavona dia avy eo mitsita. Dia inona nataonao? Miarina dia niankina tamin'ny loha-parafara zany dia nieritreritra be teo zay vao somary natahotra hoe sao dia mba dia vohiniova tarehy ara no hitako. Ny jiro moa tsy nipihako mihitsy navelako irehetra mandra-parain'ny andro dia tadidiko tsara nefa fa tsy nanonofo mihitsy nakomboko moramora le baiboly dia nataoko tao ambany ontako. Dia izay ve? Izay aloha ny sabotsy alina dia maly alina indray dia mbola nitoy ihany le orambe ny aro-rivotra fa tamin'ny atoandro teo nisehony indray tamin'ny fisakafoanana zany dia tsika le varinan'ny korana iny dia mbola nahita an'ilay zazavavy ny sehony alina sabotsy iny ihany dia raha sakafo tamintsika teo saingy ohatrany hoe manjavozavo zany masoko nefa andro mazava be iny tsy natahotra tsony aloha zahay nefa zahako tsy sanylaza taminareo saina dia eo ny tsy fantatro mihitsy ny antony. Io koa dia fotoana fohy ihany asa atao hoe 12 sekondra teo eo indray ngamba ny ora nisy dia nisy fa tena faly ange izy zany. Tena mahagaga zany. Eny toy izy aloha fa ilaza ihany koa rehefa avy eo io indray dia nitranga sabotsy alina dia eno iary dia ny alahady alina moa zany nafana bena dia avy aza ny orana dia nivoako ny varavara-pitaratra mba hisy rivotra kely miditra hitsotsoka dia mivakiako amin'izay le tao anaty baiboly raha tsaron'ny sely ny fanaovantsika diana tany ampitsangatsanganana iny dia ao amin'ny tonikeran'ny Solomona toko 7 dia ao amin'ny 4 misy an'izao teny izao hoe dia hitako le tian'ny fanahiko ka noazoniko izy ka tsy navelako andeha. Vita io teny io dia nakomboko moramora le baiboly dia napetrako teo anilan'ny lohako ihany dia restory amin'izay avy eo. Azoko zany dia tsy mipika ny jiro mandra-parain'ny andro. Tena izay mihitsy ry ary tsy narezy ambony tany hoa zany nisy rivotra na hoe tsy nisy rivotra fa le baiboly ny velatra tsara iny le baiboly ny velatra tsara dia nilamina teo anilako dia teo amin'ilay tonikeran'ny Solomona toko 7 io no niseho le nivakiako io zany dia nefa tsy nanisy marika tao akory rehefa dia nakomboko fotsiny tamin'ny alina dia kakabe mihitsy dia nanontany tena rery hoe inona ry Andriamanitra ny dikan'izao vitany ianao? Izay nitranga tamiko angery masy. Ka mety zavatra ny fanao ihany ny tsika raha izany fandehaniko. Fa ahoana fa lazondray ary ny ianao fa ahoana ohatra ny falasahirana zany ny andray ny sabotsy alina orambe sady nisy rivotra iny dia niasa kely teo amin'ny salon na fanabe koa ny andro tamin'iny tena maty ny jiro ngamba teo amin'ny adiny iray teo eo dia nandrehitra labozia ny iray napetrako teo amin'ny latabatra ny asako ny iray kosa tery anjoro-trano misy ny sary ny Anjamalala dia niasa saingy tsy naharitra firy fa reraka ny masoko noho ny jiro tsy dia mazava loatra kanjo raiko tory teo ambony latabatra ny andro izay rehetan'ny jiro be ka tsy loza raha lany teo ny labozia eo indrindra sika izao fa ahoana labozia tsy lany indrindra fa teo amin'ny loko zany efa natory tsy narezy ambonin'ny tany fa atao ohatra ny nofo no nahitako hazavana toy ny tselatra na hajambena ny masoko dia iny nanaitra ka tsy fantatro tsony na ny jiro ny rehatra na ny tselatra no hitako na le labozia tery amin'ny sary ny Anjamalala ny anjera ny vokatra zany ny anjera le labozia rehefa taitra tokony tamin'ny 12 alina dia gaga fa le labozia ny anjera tery anjoro-trano no nandrehatra ny sary ny Anjamalala sy ilay taratasy nampamakiko anao iny indray so ihany ary fa nomeko anao le baiboly teo akaikiny teo fa ratsy zany dia nirehatra mihitsy ary dia ahoana tena mahatalanjona tokoa zanyko dia tsy nisy naninona veloha no zavatra ny anjeran'le labozia ny rehatra misaotra an'Andriamanitra aho misaotra an'Andriamanitra fa tsy nisy ninenina ny zavatra nanodidina azy afa-tsy ny sary ny Anjamalala le taratasy iny ihany teo aza voatorakofotra tsy nirehitany trano ohatrany tena mifono zava-dalina tokoa ange izy zany hoa ina nefa ny mba heritreritrao indrindra le nseho tamiko
maha olombelona ry anja dia izao ny fisainako sy ny fahalalako azy anyseho amin'ny alalan'ny zavatra fianja malala. Tsy haiko na nambarana azy aminao na inona fa na amin'ny alalan'ny devoly na koa amin'ny alalan'Andriamanitra dia mino aho fa izy io zany fa raha velomana taon'izay ary tsy verimberina tsony izy to le teny tao amin'ny hafana hoe mbola hiverina hanome fahasambarana ho anao ho ahy io ka dia izay no namay an'ilay sarina sy le taratasy mba tsy eritreretako azy tsony. Marina tokoa amin'izany ary masy satria ianao to mbola hitako ny velona tamin'ny fahatsiarovana azy ihany fa ohatrany tsy dia mba niraika loatra tamin'ny fisiako izao ianao vao mahatsiaro fa misy ahy isolo toerana azy. Izay tokoa ngamba ny marina ry anja ary farany faly satria nitsikitsiky taminao izy izay aloha afaka le jaliko nandritra ny nandozany ahy ny ahasambatra mantsy ny tena zavatra ambaniny reny kanjo lasa izy fizy efa nanambara teo amin'ny fahavelony fa sambatra na dia foy ihany aza ny fotoana niarahanay ary le baiboly niveratra hitanao iny moa mino aho fa vokatry ny asan'Andriamanitra manome tsodrano antsika iray fa namandrak'izay zany. Masy ahoan'izay ravako tena tia an'izay tanteraka ary hijanona ho an'izay mandrakizay. Za koa nge toraka izany ry anje tsy alala vady afa-tsy ianao rery ihany saingy misy fanontaniana anankiray tiako apetraka ho aty ka asa raha mety ho voavalinao na tsy fa ohatran'ny hoe sarotsarotra ihany aloha vonina ny amaly an'izany rery lalaiko zao ary misy tokoa ve ny réincarnation na ny fiverenan'ny nofo ray efa maty sy lasa vovoka ho nofo velona indray asa mavesatra be nge zany fanontanianao zany ka mieritreritra ny tenako sy io ianja malala io mantsy dia izay natonga ohatrany mahatonga na manontany anao anio. Raha ny fiverako azy aloha dia sozy no misy zany fa tsy afaka ino ny verenan'ny nofo efa maty mihitsy tsy misy fandraisany tsony ray ny velona sy ny maty sozy zany eny izany hoe fitoviana tanteraka rabatana amin'olona roa na tilo ka sarotro ny anavahana azy nefa tsy kambana ary tsy mifaninana mihitsy dia izay isy anja malala zany dia salamy zany azay mihitsy ise sozy mianja malala ary zao hoe manomboko izao dia fiainona amin'izay ny fanampy ny anaranao atao hoe ianja malala. Eny ary ianja malala sozy Gasti Tantaragas. Dia ny farana teo ary ilay tantara nosoratany Raja Jean Rive, tantara nampitondray ny lohateny hoe misy tokoa ve. Lanto sy oly ary liva miaraka tamin'ny Régis sy Arliva no namelona ny tantara. Tovy razana mamonjy no nikajy ny sehatra teknika, Anjary Liva no nanaditosa.